Eritany Stiry nosoratany Nina Asy sy Itokina. Ovelomin'ny Antsaravaka, eo ny Mianjanirina, Anjariliva, miaraka amin'ny Faly, Rakoto ary Sinaizy. Roland Ramanatsonina indray feo, Anjariliva ny Nana Totosa. Tojo miverena moro tojo mbola tianao nge ahy mijaly ary tojo fazilozana. Andriamanitra saika voatona fiara masina dia nilozana tokoa moa zany ty fitiavako mahandro ty ry tojo dia tsy maintsy fahoriana foana tokoa ve nefa raha ny fitiavany sany anjara ny manapaka fa tsy ny fo. Dia moandry oay neny efa impiry kosa veka izy zany ny antso andry fa ohatra ny lozandrimandre fotsiny ato ambony ato ane. mialatsindrery neny variana loatra koa. So dia mbola any amin'ilay tojotojo tsy manjary indray ary mbola mampiasa sainandry ato. Mahaiza amin'izay re tsy mamadika pejy tsy tojo rery akoa ny lehilahy eto ambonin'ny tany. Efa fay ary neny tsy atokotoky lehilahy zany tsony tapitra treo mody malefaka kanefa manao fanahy-biby. Za manao an'izany kosindry ny saka ve ny manao ny ataony dia nikary ny voatapatrambo. Mbola an'ilay anjarandry fa aza mora manary toko ohatran'izao raha natao andry tokoa moa zany fanambadiana izany. Ka mafy loatra tamiko anery neny ny ainako an'iny herintaona latsaka nalaova ny fijaliana sy ranomasana iny sady avelo any kosa ny resaka tojotojony neny zany ka efa mozika sary ary miboky zao ny namako sady sipako. Inona koa mampime ane fa inona tokoa aloha ny antsoneny ahy ka pensily azo tsy misy adinoka neny ty an-dakozia re ahy zay aloha ry neny fa andeha hivoaka kely mazotoa ary dia tandremy fotsiny so dia tratra riva be any endrery neny misotra anao ary tompo na ahafahanao tao anatin'ny famoiza-po ihany ilay sombinaiko. Tsapako lasa mavitribitrika mazoto ny karakara voninkazo sy manao fanatanjahantena vao maraina tia mivoaboaka sy manao sary ihany koa rehefa farany herinandro ohatran'izao. Sery zaridaina malala tsy andro kely izy ahatongavany lahady sy laroby fankahitana aminao toerana anjaka ny fahatiovana sy fanginana haingony voninkazo zava-maitso so ihany fa eto foana ianao amelombelona ny fanahiko ankoatra ny any am-piangonana ary andrasaka toerana dia avoaka ny fitaovana fanaovana sary zay dia inandray re zany no ataoko sary androany inona tokoa moa zany ny sarika ny tanako anao an'ity sary ity sarina foro sy akanjo mariazy tsara tare aleo ngotana tany ka mampamendrovendro fotsiny ary ino zavatra manjeratra tazako eo akaikin'ilay taratasy ny foroposy io mitaratra mahajambena mihitsy izy zany mba inona ary io andraso ihany atonana eny atao peratra misy vatony tsara tarehibe sady amin'ilay karazany mavesatra reny mihitsy pera be vavy angamby izy zany sady mino aho fa volamena mihitsy ty aleo averinena amin'ny toerany ihany ka nitaratasika ary ny alaiko ohatray to otsaka be ty indry mandeha anaingana aloha misolo akanjo fa sao dia marary eo ka tena lena be daholo angamba ny fitaovako rehetra andrasa aloha soroko mihitsy ty kirariko ty ary andrasa avoaka dolo ny zavatra tao anatin'ity boketra ty ka marina raha tsy lena kosa ilay telefonako tsy naninona ka otry alasa izy indray ilay sary nataoko iny fa tao tsy ato sa tavelany kanefa nge tadidiko mihitsy ny nandraisako azy
masoko tafela tety omaly mbola hita tsara eo sary voroa satria voatsindry tao ambanina sachet dia ina kosa ny mitaratra masoko izany to le peratra tena mbola io le peratra fa mba hoana koa ary izao dia tsy manisy olona koatra mihitsy ve nahita an'ity zavatra misarika maso be ty sa aleo ranga alaina efa anjarako mihitsy koa ngamba ny ahita azy andraso fiajerena ihany manodidina tsy nisy nanaraka ka so mantsy ka fandrik'olona ty peratra ity ohatray neny ary iny ty mahakotokoto be andiamondra ohatran'io e to tsy nitsahatra nyerikerika visy havanana mihitsy indry teo ampanidina n'le varavarana neny koa manaitra ka mba mitsikilikily koa re indraindray ay anao dosikely vetivety alory neny aleo aloha prime matsara ty peratra ty fa inona ho aty mampivezivezy andiamondra miaka-midina mitohatra ohatran'io e zany rery neny fa misy antso andrasako izay nisy fangatahana stage nalefako mantsy andrasako valiny dia izay nijereko matetika io so maneno ny telefonako dia tsy reko akory ka maninona nefa raha entina midina dy fotsiny izany telefonina izany na atao any am-posy e indry koa ty to mitady raharaha ohatran'ny ray ny zafilemenako makarary maso no mijery andry miaka-midina eo loka aza moa tao efa saika mahay mihitsy oay fa efa mibatainy neny nefa efa mibataiko akia ary neny tokoa to tsy mitsanona mandrary mihitsy e angala ny sady ny entana tao tsy izany rehefa naray commande soupla maromaro tamina restaurant ray izay za efa andro vitsivitsy izay dia mbola manenjika an'izay commande izay aloha za zao ay ve nisy an'izany dia raina retsy ny tompo tsara mihitsy izany oay tena ndrotsaham-pitahina mihitsy angesika mianakavokely izany dada koa mantsy miramira nendrika izany foana miditra ny trano fa hoe nahazo client betsaka hony nisy fotoana aza moa izy nanontany tamiko hoe inona hono ny zavatra tiako fa hovidiny dia ozy aho hoe dada mirandava-tozy izao any tiako dia dada sy neny mifankaty hatrany zavatra izay tsy voavidim-bola mihitsy engane retsy mba ho ambinina lalandava ry raindria dia indry koa mba hitombo fahendrena aorerineny fa esaka aho tafita amin'ny fiainana melomaso ny anaranao sy dada tsy ataoko raraka tany ny fananaranareo sy ny herim-ponareo amin'ny fampianarana anahy eny retsy sady mahatoky andrina izy izay matoky anany eny dia mahasotomana tsara koa zany rehefa avy eo fa efa nataoko matsiro be ny loka ao sady efa elaela ihany izay tsy nandalovan'ny enako sosy ako tatakiboko izay andana karakara kely aloha retsy lela sary ao ary eny rerineny fa hiakatra vetivety aka an'ilay telefonako aloha ataoko ahoana tokoa re izany ianao ry peratra sa ve ho entina eny amin'ireny mpisedra volamena ireny anamarinana raha tena volamena tokoa ianao na tsy ary maninona tokoa moa izany raha andramako ampidirina amin'ny ratsan-tanako ty eo zay hoay manoatra no reny tanana mpanefoefo be ireny mariny ty tanako miravaka an'ilay izy mba inona angazao ny anaran'ity vatony sady vato mangirana madio be diamondro hoavy rery neny hoavy ary andraso esorina malaky ty sao be fanontaniana ny neny io andrikako io tao tsy mety miala tena miraikitry ty marina ory diamondra fa aiza foana fa inona loatra ny mahavariana indry tao ambony tao nyvavaka to efa ho tataka amin'ny fiatsoana mihitsy efa ty arery neny aloha mba hampio kely aloha mindra nyreto etanyreto apakana toerana etsy amin'ny sisiny etsy ao ary ary ahoana koa ty akanjo lava tanana be ty io ve avy tana zavatra ny tananao ange ny asy ka mitady anavy nga mizary neny ohatra mangorangorana tamiko izany na dia izany azy maninona zao io raha sondrotra nao rehefa tsy maninona io fa voabatako foana ry neny be dohika zany raha olona ataovy aloha ireo dia rehefa avy eo ikarakarako dite mafana sanatria manavy eo tokoa mantsy indry dia tavela eto indray ny fianarana maninona koa ary ty
iny tsy mety mitsoky efa natao daholo zao rehetra zao fa aleo rangandra manasiana rora fa tiako nanadalana eto zay iny tokoa fa mibilisatra moramora hafahafa ary aleo amin'izay ampirimina ato anatin'ilay boaty kely nasiako coton ato ary izy koa tia laharana miantso anaty ndraso hoe miraba tompoko voaray anao stage eo amin'ilay orinasa nandefasako demande ary neny Zany ve? ie vao niantso avy teo mihitsy ry zareo oay tsara kosa zany anaka dia ataovy tsara zay atotosatsaka ny sy andavan'ny asa rehetra mpanovina andry ihany dia mahaiza maneho famatorana ry diamondra mahatoky andry zasiny ray indry amin'izay endrery neny masina zany lay teniko tamin'eny indray andriny hoe miandrantsa avy amina orinasa kanefa raha ny tena marina dia ilainga amin'ny forongo mba tsy hatratrara ny hafa fotsiny fa le peratra nampivezivezy any akanidina teo ny demande aza moa tamin'iny mbola tsy nalefako akory ody ary iny tia mampimeandry ka tsy misy inona ka nisy zavatra sendra-tsaroko fotsiny rery neny tena visaka zany rotoroto lava koa moa ny ao ampiasana ndrasy tokoa hoe alaina indray le peratra dia aleo indray mba hatsofoka amin'ny tanana ndry tiry diamondra dia tsy mety fay mihitsy ka ary maninona ary za zany ohatrany hoe miondana amin'olona izany ny fahatsapako ny tenako ohatrany hoe misy misafo ny voloko sy ny takolako to mahatsiaro sambatra be zany oay to ohatrany hoe tonga eny amin'ilay zaridaina mihitsy misy olona miara amin'izany ihany ko maneho fitiavana amin'ny fanolorana voninkazo dia mitrotro ahitety an'ity paradisany zavaboary ity diamondra neny efa amin'ny nora maraina nge zao ry diamondry sa reponareo androany amin'ny enina maraina oay tena tara marina be diahana io za dia tena gaga mitindry matory maraina ity ka io fahatarana io koa angery diamondra ny tonga dia hitara fampampiasa ny fomba fiasanao vehivavy lehibe efa ho 420 taona nge ianao ry diamondry kanefa dia mampandrisaina amin'ny fatoriana maraina ihany za zao efa nieritreritra hoe efa navoakanao ny entako hay nijereko tsy nisy any diamondra ny tanàna neny koa zany ka re zany fa neny koa somary eraka maly ariva dia izay no natonga tafatory maraina ohatrany iny rery neny ao rehefa tsy averiko tsony ny ohatry rendrina eny ao fa any ambany iny andrasako so ihany fa tsy tsikaritry neny indray le peratra tsy anao an'ity tsony aka tiako nampitaintaindava mba sampona raha samperatra koa ty ka nitofana tamonitra toreny manoroka iray mihitsy izay vao niala teo ory diamondra mandeha angeny ore dia mbola mamerina misaorana ihany lesy raha tsy nateriny lahy angamba mety mbola teny antsasadalana ohatr'izay madame Liliane mademoiselle diamondra tena mialatsia madama fa tsy maninona fizaza nge fa saika iantso anao mihitsy hoe aza miakatra aloha androany be irehana loatra moa dia adino nampandrianao tsy zany mantsy fa ivory izay amin'ny sivy tsy maninona na raha-pitsondray azy indri vao miakatra eny ary tompoko atsofoana raha toa ka misy ila madama eny soa ihany za efa nanahy mihitsy hoe azo avertissement androany andeha anararoatra anatiny andreny bijoterie ireny aloha dia jereko izay tena marina amin'ity peratra ity nefa ok'izao ihany ka sao dia voasaringotra amin'ny tsy antony eo aleo hoe tsy ambody azo marimarika etsy any hipetraka toa mandoro be mantsy izany masoandro izany
dia avoaka ihany koa ny kahie sy ny pensily azo. Aiza monina asiako any peratra teo. Ty eto tena miavaka raha samy peratra aloha le izy. Jery raha tsy mamirapiratra mba mitanako mandray azy. Tsy maintsy apetraka eto ihany zany ianao ry peratra mateo ty. Tsy te hirorosaina any aminao tsony aka. Na zaza tsapako lasa midororo zany ao an-trano rehefa sondriana mandinika anao. Manao ny ianao ry tovovavy? Hoay zany fahatairako marina. Mba nanaitra koa zany raha olona. Sady ohatry ny hoe natony teo am-potsofoko izany mihitsy ny olony. Dia iza koa no mitia an'ilay peratra teo indray. Ty ve no tadiavinao? Hoay, tena iny an-tanany iny tokoa ilay peratra. Sy mba aza manao sangrasy kosa ianao raha miseha. Any aminao ke ilay zavatra dia navelanao ny ladilady teto fotsiny any karika azy. Eto aty ny peratra ka. Tontsika iny fotsiny aho marina. Hafahafa ty lehilahy ty ka. Tandremindray ange manarakaraka eo raha tsy hetsoky vonjeo eo lazaiko hoe mpanentaka. Ohatra fa lasa iza indray izy teo. Menomenona tamin'ny rivotra teto fotsiny aho. Tena tsy hita teo izay nalehany. Dia efa zany ianao ko raha tsy zazakely ako ny lalao fangara-pereraka aminao eto. Olona tsy matotra mihitsy. Mahafinaritra loatra ty toerany ity. Aiko ianao mba tamany eto? Andriamanitro, tafapetraka vetivety eto akaikiko indray le lehilahy. Fa maninona moa zany ianao raha misaina dia manaitra ohatran'izao foana. Mahafaly anao angara sanatria mijanona tampoka eo ny fokona tapaka lalan-drano izao ataonao azy zao farafaratsiny ianao mba manao azafady kely. Teto ny toerana nahitako asambarana sy vedana-po fa iny. Saingy tsy misy azoko ny tianao ambara tompoko. Fa misaotra anao ihany aloha tamin'ilay peratra dia angatadalana amin'izay angamba. Sao tokoa dia ary tsara tarehy ihany ty tovolahy ty. Sady mbola tena tanora. Mahalefaka be koa ny feoany. Ahoana ho izay anao teo? Toa tsy nitoy moa tsy le resaka ao. Ka toa tsy tadidiko indray aza ilay zavatra saika ho lazaiko. Tsy tadidy? Misaotra ho aho tamin'ilay peratra raha tsy ianao mety efa very ty peratra ty. Dia angatadalana aminao amin'izay angamba fa mazotoa. Izay raha misefa mandra ohatra fa lasa iza indray izy teo toa tsy hita izay nanjavonany. Lasa koa ka. Za fotsiny ny vizana mberikerika eto. Olona tsy hita tsony. Mba iza tokoa ary ny tovolahy iny. Tiako ery ilay fitsikiny. Toa mitsiko azy zany koa ny molotra eo ampitamberenana saina amin'ilay molony teny miaraka amin'ilay feoany malefaka iny. Toa te eo amin'ny sahady azy zany. Tena mitany mpanompony tokoa akiny tompo tato ato izao dia tena mandeha tsara foana ny tsenako. Dia ohatran'izay koa ny asan'ny raindray. Na ny ofatrano aza mantsy izao dia ohatran'ny mba vao efa alohan'ny fotoana foana. Ny rina dia mba ho tosany an-trano reny entana angera efa nenjehanao ofatrano teo aloha teo reny. Eno aky. Fa andeha voaka vetivetaka rivotra aloha ary neny fa rehefa aveo indray Ay, masotoa ary. Za aloha nararoatra andamindamina kely ny trano. Misaotra ary neny ary aleo aloha ajanona ato an-trano mihitsy ty peratra ty ka. Fa somary mahavariana any visako an'ilay tovolahy hitako tany an-jaridaina iny foana. Hoe iondakondanako sy ny famihimpiana amiko foana hono izy ka nefa izy tsy olo tiako akory. Sa ve mitady iraiki-pity aminy ny foko nefa tsy mbola ampy ora firy-kory ve ny fampiresahanay ty ahoana no ampitombona an'izany. Tena tsy tonga marina ilay tovolahy androany. Sa mety vahiny nandalo fotsiny angamba. Aleo faranako ty sary ety dia ody amin'izay aka. Dia ahoana kiry dia montra. Manahoana ny fahitandreny asa? Mora ihany ve?
efa tsy dia sahirana tsony tokoa aloha amin'izao hoe kosa mila fahazarana daholo koa angamba ny zavatra rehetra. ka izay no ilaina ny andranasa ohatran'izao ange ahafahana mampiatra an'izay ny anarana tany am-pianarana sy anytarana ny fahaiza-manao. Marina tokoa izany. Oay, manana peratra mitovitovy amin'ilay hitako madama. Ndry ary tovariana be ho dia mondra mandinika ny tanako e. Izany indray manendrika be ny tanany madama ilay peratra. Mitovitovy tefy amin'ity mihitsy. Ny samba indray any nanao azy ity ho fahatsiarovako an'ilay zanako. Zao kosa zaza dia ilay hitako. Ariva mihitsy angamba za vao tafody. Mila maka concentration tsara mihitsy aho mantsy fa misy rapport sy asa napetraka madama tampoko no tokony vitaiko. Tsy maninona rehefa ataovy izay mampilamina azy dia nitondra sakafo izany re. Fa ngatoko ary dia mondra dia tsy mba mananamana mihitsy. Mba makaty an-trano ohatra nareo dia mba miara-mianatra sy mifanakalo hevitra sy ny sisa. Tsy dia mananamana firy izany tsony ary neny a. Eny ary koa. Ary ndrasa tsofoka indray ilay peratra fa efa hely izay tsy nanaovako azy izay. Oay, mampahazo energia izany rivotra mitsotsoka malefaka izany. Rivotra miafaka, manala stress. Izay ny tsy hafozako an'ity toerana ity. Salama ianao? Andrekako io. Fa ahoana ary ny tsireko foana nanatonanao eto e. Salama. Ka mety no ianao variana loatra koa ngamba no sy nanamarianao natongavako ty tokoa. Dia izay tokoa ve? Fanjava tokoa aloha no anarako e. Nino indray dia mondry? Fa tamin'ny fomba ahoana koa no nalalanao ny anarako? Ianao ange ka tena mbola vahiny amiko e. Ka tamin'ny alalan'ny vatony miperatra eny tananao iny namina niko ny anaranako. Izay zavatra rehetra ny aminao any anao matarako anao e. Mba lalina indray izany marina. Na za manao azy aza mantsy tsy mahalala koa dia mondra ny vatiny ity. Sa ve manany ihany fotsiny ity lehilahy ity e. Mba inona tokoa mahatamana ny demondry eto e. Toa tsy vao zao mantsy fa matetika ianao ny hitako tety. Mba mahagaga koa izany za nefa vao indroa amin'izao no nahita anao tety. Ianao efa milaza mahita ity matetika sahady. Ety foana ka. Koa ny tsy hitako. Ka samy manana ny toerana mahazatra azy avy tsikako. Ka inona ny tsy hipetrahanao eny amin'ilay toeranao ka? Sa mitady namana ianao? Namana hoterina? Tiako alainao namana tokoa ianao ry demondra. Raha hoe sitraka ao dia izao koa angaviko aminao ry demondra. Mba hanao foana ny miperatra iny isaky ny maketo ianao. Tsy azoko. Fa inona ny diran'izany amin'ity peratra ity izao ka? Mahafinaritra fotsiny mahita azy iny eny an-tananao e. Atsiarovako olona. Fa tena tsy arovana olona tokoa ve izany ny peratra e. Vao tsy ela akory madama nilaza izany tamiko dia avo koa ity lehilahy ity. Mety atsiarovany ny sipany ngamba. Ary toatra malaindaina izany dia mondra ny resaka amiko e. Tsy malaina kosa e. Fa tsy hitako fotsiny izay resahana aminao. Mokoa mbola be zavatra tao io. Fa hono tokoa. Fa mba inona moa izany nitiavany demondra maketo amin'ity toerana ity? Efa lasa fahazarana tsy afa mialamiko ny fandehanany ity ry fanjava. Madio sy milamina ary mahavelom-bolo ery. Ary ny ianao mba inona? Teto no nahitako asambarana e. Asambarana sy olontiana vaovao ngamba. Tsy azoko ny tianao ambara. Dia azafady aloha fa sady manao zavatra ihany asa tena ilaina mantsy ity ka tsy maintsy fitaiko. Azoko ampiana tokoa nge ianao raha hoe tsy mampaninona anao e. Mikorotana be ange izy tompoko e. Arary eo fotsiny lohanao. Aiko ka. Fanjava fotsiny retsona fa azasiana izany tompotompo izany e. Dia tia indray atao tahaka izao hitanao. Iny tokoa. Fa ianao ve izany nianatra momba an'io e. Toa ohatran'ny marina daholo tokoa mantsy izay atoronao. Azafady fa somary be fanontaniana. Efa nianatra moa efa ela nikirakirana ihany koa e. Ay. Fa reto tokoa misy fehezam-boninkazo atolotrao ry demondra. Oay. Fa taiza koa no nangalanao andreto vetivety teo. Sady tsy azo ngotana nge ny voninkazo ety e. Eny e. Misaotra betsaka anao. Tsisy isaorana re. Ary maninona koa ary za izany.
ohatrany hoe natsapasambarana be izany rehefa nandray an'ilay voninkazo avy aminy, sady reko mitobotoboka be tsy toa mahazatra ny foko. Misaotra betsaka ary fanjava, sady efa nampianao ato amin'ilay asako ny mbola otry. Lasa aiza vetivety teo indray re izy teo hoe tena tsy manjavazava mihitsy ny olombelona ray iny ka. Mba atolorokely anao hoe kafe tsy ariry neny azafady. Ty ary misaotra. Arony tokoa ary dia mondra. Ahoana izay neny? Ry ty tokoa ve ho aty tsy misakaiza tamina lehilahy hafa-tsony hatramin'ireny fotoana ny sarahndry tamy tojo reny? Andro neny tsy manana, sady efa hoe tsy mbola mizaha mihitsy ho any saiko amin'izao. Fa eny e andre eny ahoany misy ve ohatra fa tsy matotra? Tiako lazaina re dia izao hoe aleo tsy miditra amin'izany mihitsy so dia hijaly eo fotsiny. Nay ve izany tsy neny atongavany izany mihitsika. Ny fianarako aloha izao neny mampiasa ny lohako aho dia ny stazoko mo raha misy re izany dia lazaiko aneny eo foana e. Dia isa izany nanome anao an'ilay voninkazo nataonao tao anaty vazy eo anefitranonao ao ka? Tao taitra be ndry fa misy inona ka tsy misy inona ka fa sao dia veriny fa avy tamina lehilahy reo tany amin'ilay toerana fipetrapetrahako ny tangosako an'ireo dia tiako dia nentiko nody. Ay mo nareo ankizy tony mantsy enjana raha nodikodina ny lohanaiko. Fa eo tokoa aloha ndry fandeha andamina ny ariko aka dia ataovy tsarasarina ihany aloha ny mofony dadanareo eny neny dre arina koa ilay zavatra ny anjera teo, sady ohatry ny avy tany anefitro mihitsy raha nandrenesako azy teo. Andraso hoe andrekako tena ilay kadra ny vidiny totsy ty latsaky ty, saingo hoe soloko sarina fo voaratra ilay sarina ero tao anatiny rehefa nisaraka izay. Vaky tsy nisy ndraisina tsony ilay fitaratra ary iza kosa miantso izany. To miora. Allô? Bonjour aky miora. Ela aky izany ndry miantso io izao ny vaovaoko ary any amindry raha mise iza koa e zaza anao maserako. Vaovao inona aky tsy azo ane hono ilay zanako tojo mivady neny. Izany very dia mondra sendrana mangola tany amin'ny maternité hono io raha ny fanena taminy. Lasa niena be hono izy ihany e. Ny ora moa ny teny hoe mety valina nataony tamiko ny izany mahazo azy izany. Dia ozy moa hoe zaho tsy nanozina ny zareo na ohatr' izany fa nitsotra anazy ny nataoko. Mampalahelo tokoa ankizy vitako. Na dia izany aza ezao lanina ihany ny sakafo fa tsy izany indray no atao ampiasa saina eo ka. Eny re fa izao tokoa ary neny ahoana izay? Tsy maintsy hivoaka kely aho raha pitso maraina. Raha pitso maraina? Dia tsy hivavaka izany? Ka misy namako fanao ny fotoana amiko re betsaka loatra ilay asako dia izy nanampy anahy. Ay mandeha ana ary izany ko. Misaotra. Dia ny fitiavako ahita ny fanjava fotsiny tokoa moa no antony andangako amin'ny dada sy neny ohatr' izao. Manao any dia mondra? Io indray no sy le manaitra tamin'ny fomba hoana indray izao no nahatongavanao vetivety teo ka izany efa teo tsy nitsahatra ny jerijery manodidina. Ka inona ny vaovaonao e? Tsy misy ka mba makamaka rivotra ety dia izao mifankahita aminao izao indray. Ay mahafinaritra izany ka, za koa toa anao izany ihany. Izany efa natao ampiraitsika mihitsy angamba ity toerany ity ry dia monda. Tiako ity toerany ity na dia mampatsiahy tantara mampalahelo aza. Tsy azoko fa iza tokoa fanjavy ity no mipetraka e. Za ve eto izany no mipetraka ka. Eto aiza fa iza ho aiza eto no misy trano tsy misy afa-tsy zava-maniry toy ny voninkazo sy azo ange eto e. Dia dobo misy aza andrano any anaty tany sisa ny tsy voalazana. azafady aloha raha mime aho fa koa raha tsy efa maty ko ary anaty tany no hipetraka.
maninona nefa raha tonga dia tsorina hoe tsy tianao lazaina fotsiny misy anareo fa tsy miteniteny foana oatra izany. ka efa voavaliko ny fanontanianao Nenao ty tena tsy mahatotra mihitsy ka. ny momba anao indray na dia mbola tsy nilazainao tamiko aza dia efa fantatro. Tena tsy azoko mihitsy ka. So kosa ary ianao ty mba mpitsongo-diny sy naniraka mba hanara-maso izay ataoko tsy misy an'izany rery dia mondra fantatro ny tantaranao samy voaratritsika fa ny anao moa mbola azo renina tsarako. Fa inona nefa ny tianao hatongavany anio ngamba no hitantarako anao momba satria ianao ny voatendry ahitany zavatra eny fa na dia maro aza ny olona famezivezy teto. Zavatra ao fa zavatra ao inona moa izany raha tsy madiso? Imperatra ny tananao iny izy iny raha ny tena marina. Eno izy iny navelany sopatra teto ary velombelona indray rehefa niraisinao. Fanjava aza hodikodina ny resaka raha tena anao tokoa ty dia aleo hoe sotroko dia averiko aminao. Tsy azoko hoe inona ny tsy nilazanao an'izany hatramin'ny voalohany sa sao kosa azy ianao te hisoloko ny zavatra fotsiny tsy dia tia kosa ary dia mondra tsy fombako misoloko olona eny fa na dia fisolokiana zany nahatonga efa ara amin'izao. Taona ontrany ny lohany dia indray izy fa nitraka nijery apitsikina. Tena tsy azoko mihitsy ty lehilahy ty ka tantarao ary ianao nge nandrasako raha le peratra manokana indray dia tazony fa afoko anao izy iny mba ho fanantenana vaovao anao. Volamena amin'le raitra mihitsy mantsy no narefena azy iny ary tena demondra le vatony. Raha ny tena marina dia mimeko an'le olo tiako izay tena nitiaviko izy iny zany olo tiako izay nahapiako tamin'ny fiainana tsy mba natakaloko na nariko sady tena tian'le reniko napetako sy natokisako kanefa naninona ary fanjava kanefa dia mbola sahany ihany nanitsakitsaka tamin'ny lehilahy hafa ary ny tena tsy zakako dia ny manamako kaiky an'ilay lehilahy nanitsahany ahy io. Peratra le reniko izy iny no nomeko azy tsy nampaninina an'le reniko izany na dia hoe za zany anazy nomeny azy saingy tsy nahafa-po azy zany fa dia nentiny hamavanandohany fotsiny izy. Indray nisy fotoana izy efa nifona tamiko ihany ary nekeko mifona noho ny fitiavako azy. Tena mbola tiako mantsy izy ka dia nileferiko ny adosony. Nanomboka teo nahatsapako fa tsy dia ara-dalàna intsony ny fahasalaman'ny foko. Indrisy nefa fa mbola nanao ny fanaony ihany izy. Le rahalahiko no nahatratra azy na dia niezaka ny nanafina azy izy sy le namako. Izany rehetra izany no nitambatra ka niteraka areti-po lalipaka tao anatiko. Indray tena mahavako fo tokoa ny tantaranao. Tena latsaka hatramin'ny ranomasoko mihitsy marina. Tena nahoana avy eo nefa raha ny tantaranareo? Ny fara tamin'ny fisaraham-batana mihitsy fa tsy nijanona teo amin'ny fisarahany fo fotsiny. Izany hoe ny sara-toerana izany nareo dia samy vita. Nefa aleo tokoa aloha mialy efa izany kosa ve ny ataony? Asa mety ahity azy mihoatra noho ny tiavako azy tamin'izany fotoana izany ve ny namako namitahany ahy iny. Kanefa na ho tonga saina amin'izany azy izy dia tsy ahita antsony eto amin'ity tany ity ka dia anenina tongotra matanana tamin'ny nanaovany tsinitsinina sy ny fitiavako. Sady tsy vita an'izany fa na mila fahoriana ho an'ireo fianakaviako satria tsy nahatana ny areti-poko. Tsy nahatananao ahoana moa ny areti-ponao? Mbola tena ao anaty famoizam-po tanteraka ange zany ianao raha ny fahazoko anazy fa tamin'ny oviana nitrangan'izany rehetra izany. Herintaona latsaka kely teo ngamba izay. Teto amin'ity toerana fipetrapetrahanao ity no fipetrapetrahanay tamin'izany. Teto no nanolorako azy ny peratra iny. Izany indray vao tsy ela no nahita an'ity toerana ity. Dia izao tamana be ety izao. Larobia hariva sy farany herinandro ohatr'izao ny fandehanako ety. Mahontsy loatra ilay tantaranao ry fanjava. Miala tsiny tokoa aloha raha toa ka namofo tamandry. Tsy maninona ka sady tsy misy dika amin'ny firotsonkonge izany. Izao fotsiny nolazako ianao ry demondra. Aza mora kivy izany amin'ny fiainana fa mitakafoana. Raha ny hamanokana indray efa tsy misy azo ho tenaina intsony fa efa vitatreo Vitatreo ahoana moa? Toa manary toka ange ianao izany kanefa dia mampahery ahery. Tsy hoe manary toka akory raha milazana izany ka.
Fahorinireny kokoa ny tena tsy zakako fisaina kanefa tsy misy azoko atao ntsony. Sao kosa aza dia tokony averiko any amin'izany reninao izany ity peratra ity fanjava. Atoroy ihany misy azy dia tsy maninona fa izaho mivantana mihitsy no namerina azy aminy. Tsiry demony raha efa anao iny fa zao fotsiny ihany teneniko aminao a. Miainanao ary aho e. Tsara kokoa raha mba rehefa maky ety ihany ianao vao manao an'iny peratra iny na rehefa ao anefitranonao akoatran'izay aza anaovana. Azoko mifanahinao. Hoe sao dia hitan'ny olona mahafantatra anao ety an-tanako ve? Ka ho fiarovana anao. Raha tsy narovako tsiny ianao mety efa ely iny misy nahindraka teny aminao. Izany tokoa ve? Dia efa nisy fotoana ange izany nanarahanao anara izany. Izay fotsiny raha tianao entina manaraka anao dia ataovy ao anaty kitapo fotsiny fa aza anaovana. Ekena re fa averiko aminao ihany fa raha toa ka hitako ny reninao dia averiko aminy ity tsy laza aminy aho hoe efa ndresaka tsika fa lazaiko fotsiny hoe hitako. Dia amin'ny fomba ahoana moa izany no ahalalànao hoe reniko ilay olona ka mety izy aza angamba no hitanao melo. Tazomonao fotsiny re dia izay e. Eny ary ary ohatra mijerijery be antsika izany foana hoa itsy nangahy etsy ampitetsitsy. Za sa misy inona angahy ety amintsika? Avy aloha re izy jerijery amin'ny fahazesana aloha nahafinaritra be ny resadresantsika androany. Asa roviana indray ianao mamaky ety dia aza adinoina ho manao an'ilay peratra amin'izay fotoana izay. Eny re a. So tokoa aloha ianao dia mba manana penina mena indraminy. Penina mena? Ay, ndo misy atao anaty poketrako ato fa andrasa aloha tadiaviko kely vetivety. Ty ary otry fa lasa aiza vetivety eo indray rety izy. Tetika eferany amiko fotsiny kely resaka penina mena teo. Azafady hoe madama kely. Le rangana andinika be azy fanjava teo ty manatona anazy ty. Ahoana keny ianao azafady? Valinay manko mijery anao avery lavitra ery tena mety ampanontaniana hoe sao dia tsy salamasaina tsara ary ianao io. Ohatray fa tsy salamasaina tsara ahoana koa? Tsy misy olana ohatra efa elany ihany mantsy nahitanao miteny rery teoko. Azafady tompoko fa mety ianao mihitsy angamba mivery saina. Tsy hitanao anga le olona nresaka tamiko teo iny. Sao dia mba ianao kosa ary le nilazainy fanjava hoe mitady anendaka e. Tsy izany velively rery madama kely ny fahitako anao miteny rery no antony nanantonako anao. Tsy misy akoatran'izay. Ny salamasaina tsara raha zao vehivavy zao fa veloma ianao. Hafahafa koa izany raha olona. Izany ray olona izay ny famarary saina miteny rery tena olon-dratsy mihitsy angamba iny ka. Ary mba lasa aiza vetivety teo koa ary fanjava e. Nanahoana ny dia andritany ivelany tany? Sa moa naka-rivotra fotsiny ny voandritany? Lamina rery neny Hay kosa. Fa misy zavatra tiako tantaraina neny tokoa e. Somary mahavariana kely ahy ihany le izy nefa ay moa mbola mita pasoka. Fa inona izany e? Efa vitako ny pasoka fa tantarao aloha raha toa ka misy zavatra ilandry hevitra amiko ary. Tsy izany rery neny fa misy tovolahy izay ihany aho dia mampalahelo be ny tantarany. Otry ka nampiaraka ange izany ny voandritany fa tsy nanao fotoana tamina mandrizany akory e? Ka tsy afaka tampoka re le namako fa nisy salama hono tao amin'ny zareo e. Dia izay ny fakahitako tamin'izay tovolahy izay. Tena naiko ny rebireben'izany tovolahy izany tany indray izao ndry fa ndry ty ve tsy mba mety fay mihitsy Isy neniny koa izany dia masika ery mbola tsy tapitra koa ny fitantaran'ny olona. Ny olona efa fantatra ihany ange le izy fa izay indray izay vao niona dia mba nitafatafa. Maninona nefa raha tonga dia tsorina hoe manan'olo tia ndry ho aingany mba hisy androana hevitra ndry ange ny antony. Tsy te hiverina iainan'le farany teo mantsy zasy ny raindry. Tsy tamindry rery ange reny ny mafy fa taminay ray aman-drenindry koa e. Neny koa izany dia be fanahiana loatra ka. Marina izany ka. Ny farana tsy tantara zavatra amin'ny ntsony. Ka tantarao ary fa miaino ahy e. Hitany neny misy tovolahy izay ho any dia tena mampalahelo be ny tantaram-pitiavany. Tena mahotsy ary neny za zavariana hoe ve mba misy lehilahy mitomany koa rehefa voadona-pitiavany e. Zay le mahavoa zay anaovan'olona tantara valamaty ihany dia iny tokoa fa mino
iza zao mahalala raha fomba hampitsiriany fitserana amindry fotsiny izany resaka izany ka mba hahafahany mambabo mora ny fondry avy eo io indray ny te hikody sy anadalandry fotsiny izany lehilahy izany fa aiza koa ny misy hoe vehivavy efa fantatra ao izao fa manitsakitsaka anao dia mbola heretanao teo ihany dia mba mora mametsy ny olona koa ngeriny izany tsy fidinao azy inge fa tena tia izy ny olona rehetra ry demondra mahay mampalahelo daholo akana ny fonao tsy efa naka ny laharanao sy ny tsikilo ny lavatranonao koa zao izany lehilahy izany ka tsy mbola nangataka an'izany izy fa ny mahakaka kely aho fotsiny dia ny tsy nylazany tamiko misy andro zareo sy le izy tsy hita tampoka tsy hita atao veloma isaka izay mandeha moa izany hafetseniko izany ve dia tsy takatry ndry ataony izay fomba tsy ahitandry ny lalana fodiny mba tsy hahalalandry hoe efa manambady izy aiza ry dia mondry izany vitsy koa nge ny lehilahy mamoy fono ny vehivavy ray izany mba tsy ilazako hoe tsy misy mihitsy izany aiza koa na ho faty eo azy ndry tsy raharahany izany fa raha pitso ihany izy dia mahita vehivavy hafa antsoina hoe chéri rehefa aveo vao hoe maty any eny fa lasa ny mamba dia nisosoka ny voay tsy tantarany zavatra mihitsy kory ny entony ka eny ariko io beloha io ihany no mahavoanao rehefa voakapokavy ihany dia ila mony tena indray avy eo eny za akory ange tsy manakana anao tsy resaka amin'izany olona izany fa olona tsy hita tamiko izany fe dia tsy hahatonga sainanao ozy dia mondraka veloma aza izany tsy ataony akoriko so dia ho tratrany amin'ny fanainga lavitra aveo vao iladilady eo inona koa izao nidiran'ny fanainga lavitra amin'izany ka avelako angamboloana eny fa ampirina nyreto vilia reto dia avy eo andamina ny efitranoko zay ry dia mondra dia saintsainy tsara ihany izay resako izay eny ndre ary mba taratasy inona koa ty misy soratra tsara haingo be eo amin'ilay izy sambatra manana anao ho vadiko sy andefy mandriko miamby sarina peratra roa mba haniza koa ty sa mety dosie teo ambony latabatra tany ampiasana dia tongako taty misy soratra hoe FJV koa ery ambony FJV mba inona koa angany tikan'izany merabanao madama bonjour diamondra tsy ho lava resaka fa aloha tonga dia tsoriko hoe tena variana amin'ilay asa vitanao ary diamondra fa nisy tsy nety angano nanaovako azy madama mety hoe no le izy naveriko taminao alohan'ny fotoana nomenao amin'ny tanina azy angamba dia be zavatra diso tsy izany mihitsy ka ny fanohatra amin'izany azy izany ve ie tena ao amin'ilay lako azy daholo mihitsy ty tena kinga fiasa ianao ry demondra raha izao no mito dia mety tsy hoely ianao dia ho raisiko hiasa ato amin'ny orinasa nanaikizy elana isana tato ao za mantsy tsy mbola navitan'izao ay ve ie faly aho rehefa mahafapo-anao ny asa vitako madama fa misy taratasy hafa izay tokoa madama tsy haiko hoe anao ve sa tsy fa nanaraka an'ireo dosie ireo ilay izy taratasy azafady eto ty ty otry tonangano andray ny masy madama teo ampitserevana an'ilay izy ive mbola tavela tato ty taratasy ny-janako ty an'ilay zanakao ary maninona hoa madama ny tao mangano any hoe sa malahelo azy malahelo azy tokoa aretsy menao fa efa sambatra izy any misy azy ihany aza malahelo re tsy honety foana ve moa nareo mianaka rehefa miverina eto an-tanindrazana indray izy tantara lavabe retsy ny amin'izany fa zao ajao tsara fotsiny ny olo tianao raha mbola tianao izay ihany no afatro tsy azoko fa inona mahatonga madama ilaza an'izany nijaly ara-pitiavana io zanako io ry diamondra nitarika azy tany mivary tsy mifody mihitsy aza moa izany mahafaty ange io fitaka io tena mahafaty raha ive nananjanaka afaka ohatran'ilay any an-dafy madama ie izay ihany angamba aloha fa rehefa malalaka tsika amin'ny resaka tsara nanaraka anao mantsy ty taratasy ity ka ataoko fa tsy hampaninina ny tantara aminao ny momba azy sady akanao lesona amin'izao mahatovavy ao anatin'ny hatsarananao izao engane mba tsy handiso any eritreritro fa tsy reny karazana tovavy ratsy fitondrateny reny ndry izay aloha fa vonjao ny birao eny ary tompoko tsofoana rehefa misy ila madama
aleo ty dosie ty amironana rakorsy eo amin'ny bureau amin'izay tsy mandany fotoana be ny fikaroana azy. Bonjour Demondra. Fanjava fa maninona tiako ianao dia iza nampiditra tato dia tamin'ny fomba ahoana koa no nahitanao amin'ny bureau-ako? Le olona atao ivelany tao ireny napiditra ahy e. Mety variana loatra angamba ianao dia tsy nahatsikaritra ny natonga olona atao ivelany tao iza? Inona aloha ny vaovao e. Dia izao nitafia ampanapaka lalandrivotra izao ko vazivazy izany fa sao dia atezitra anao eo fomba ahoana tokoa moa izany no tsy ahenoko izay olona miditra amin'io varavarana io ka aza manao sangy ratsy ohatr'izao tsony ianao ry fanjava ka fa inona tokoa aloha ny atondianao e. Tsy misy ka mba te ahitanao fotsiny dia nandalo. Te ahitao ianao ka za ange miasa ry fanjava e. Dia ahoana zao raha hita amin'ny madamanay amin'izao ianao ka angamba dia anio dia anio ihany dia voaroaka hoe mampiditra olona tsy fantatra ato ampiasana. Tsy misy an'izany lery Demondra. Dia zao ay tsikely ty zavatra nataonao ty fa misy diso. Satroko tokoa raha mba mampianatra eto foana ianao sady dosie amin'ny madama koa ty dia tsy azoko tosoana saingy hoe mety ho be dia raha misy mahatratra ato ianao ka mety angamba ry fanjava dia aleo ianao mandeha. Ka zay tsy hadiso azy mihitsy ange ny antony anoroko anao e. Tamana tsara tokoa ve aloha ianao ato e. Tohizo ny ezaka fa tsy ho ela ianao dia ho lasa mpiasa ambony ato. Oay madame ty miantso ty fazafady. Allô? Oui madame. Tonga avy aty amin'ny bureau-ko ange ianao miaraka amin'ilay dosie nampanateriko teo azafady. Eny tompoko sao dia zao ihany dia ho avy izay ary ny ianao fa vao antso za hitako ka nisy nitatitra tany hoe lozako miresaka amin'ny olona tsy fantatra ato fotsiny. Midiraka ia ody ary to misifosifo fa ngah nisy nanenjika. Ka nandeha malaky fotsiny fa sao dia ilainao maika ilay dosie. Na dia izany azy aza dia mikorobaka fa jeringe ty indrira tsy mibora mena ohatra ny voatabia azafady hoe retsy. Allô? Misy lehilahy mitady maika anontany tsara hoe iza ny anarany sy ny antondiany fa saripady mantsy ny toeram-piasantsika ka tsy azo ampidirodirana olona fatany zara teo tsy manana rendez-vous mihitsy androany. Misy lehilahy mitady amin'ny madama hono za hitako ka hoe nanondrana tao fanjava. Anontany tsara aloha dia rehefa avy eo mamerina miantso e. Azafady madama efa niraisiko ao amiko ao izay lehilahy izay hitady asa hono ny antondiany. Niraisinao? Tsy misy posta malalaka intsony ange ato raha amin'izao aloha raha asa tokoa ny tadiavin'izany olo izany fa sady tamin'ny fomba ahoana moa no natafidiran'izany olo izany tao aminao tsy nandalo sécurité zany izy sady tsy nandalo akeo fa tonga dia tao amin'ny bureau-nao hafahafa to dia efa nandalo tamin'ireo hono izy ka azafady vetivety iza le izy ry madame Seno tokoa ansefo mandroso amin'ny efitra fandraisanao aloha izy azafady dia nisy an'izany olona mitady azy izany koa ve nandalo tao ka mademoiselle Demondra aza milaza hoe efa niraisiny tao amin'ny bureau an'ilay olonako. Merci. Nanao hoana hono madama? Olona mifanao fotoana amiko ilay izy fa adiniko nanoratra azy tao anaty agendako sady amin'izay kay PDG ana association afa-baraka. Dia iza zany lehilahy izay ny Demondra teo? Tsy nisy olona nilaza fa hitady azy izany akory mantsy hono nandalo taoko. Andraso aloha verifie kely vetivety fotsiny ty asanao ty fa mbola ndray an'izay olona izay koa mantsy andraso hoe misy tsy mety kely ty ry Demondra fa mba haitsy ho vetivety izy izany madama. Eto jereo tsara. Eny marina kay. Ie. Tena liana hitsy ny fanjava teo mihitsy olona izay madama fa diso io. Zako moa maika loatra dia adiniko nanova azy ary tena mahay izany ny zalahy iny ary mba lasa iza tokoa ary izay mampitainitainy izany raha olona. Demondra ahoana izay madama? Ndaoky mba hiaraka hisakafo izao atoandro tsy andeha hody fa andaontsika andeha restaurant. Ka tsy anahirana ve izany madama? Za angeka nitondra sakafo Ndao re izany manasa indray ary mba zay ahay ireka ilay zavatra kely vetivety fotsiny fa andraso vetivety hitondra fiaritsika. Mba inona koa ary no azo madama teo andao vetivety teo dia hoe andao hiara sakafo. Somary lavidavitra vety ihany ilay resto
amin'izay koa tsika mba mitsangatsangana kely sahoana kely dia mondra. Ie, tena madio ny atao anaty fiarany madama izany ka sady manitra be. Hita mihitsy hoe fiarany manakatao. Tsy mifanila aminay ity ilay zaridaina. Ary tsy fanjava ve io mijoro eo amin'ny toerana fipetrapetrahanay io. Ie, tena izy mihitsy io. Ary nahoana mahavariana ny demondra any, toa ila olana mihitsy mantsy ty loko. Variana fotsiny aho mandinika hoe be olona foana eo amin'ny toerana io na dia tsy farany herinandro aza. Anga demondra koa mba mpandeha eny. Ie, tsara mihitsy aloha itoerana io e. Saingy maninona madama? Ianao koa nga mpandeha eny? Ka tsy za. Le zanako ny tiana kely dia misy fotoana nakasiteny mihitsy izy le olon-tiany. Ka mahafinaritra tokoa aloha eny ho an'ny mpifankatia e. Za kosa aloha tsy hampiaraka ny tena lehako eny e. Fa ahoana? Fa manao sary. Manao sary? Ay, zany mba pakeny koa zanako sy ny olon-tiany. Mety efa hitako teny any angamba fa tsy fantatro fotsiny. Efa ela nge izany. Efa navalon'ny taona e. Efa tantara sisa. Misy sariny zoroana alaina teny mihitsy azy atoko. Sarin'ilay zanako sy ny olon-tiany fa aleo manaraka asehoako ny demondra e. Fa efty aloha ty koa mantsy le risto. Aleo amin'izao rery madama. Sady sao dia hamofota mandry ka alahelo indray ianao. Tsy misy an'izany re. Ohatrany hoe mahatsapa-maivamaivana aza nge any tantaran'izany amin'ny demondra. Izany ve? Ie. Na azafady kely fotsiny hoe madama. Azafady misy miantso ny telefona. Tsy maninona ka. Allo? Andriamanitra, voasariko niaraka tamin'ilay telefona marina ilay peratra dia nilatsaka ny ambany any. Ka andao amin'izay ary sa inona ilay tedavindry ao ambany ao? Ka somary manaikitra izay ilay kirariko dia mitsoatsoaka. Anamboatra kely an'ity fotsiny aho io dia afaka mandeha tsika. Ka misy botika fividianako kiraro izay tokoa nge tsy lavitra eto e. Afaka mitondra andriany ary rehefa avy misakafo tsika. Ngoka re izao madama. Aty efa mahazatra. Ty eto ilay peratra. Soa ihany. Ka sady matotra ngendry izy dia mondra no miasa mafy dia mba tiako omena fanomezana. Moa koa tiako ampiandreketina indray tanteraka io azy io fa hitako hoe voafehandry tsara mihitsy. Sady kosa ve madama? Zany ka. Raha ny asa sainao ataoko vitako ihany fa raha hoe ampiandreketina manontolo to matahotra hoe mbola tsy ho vitako ka. Vitanao tsara io e. Efa hitako taratra tsara ny fahaizanao sy ny hakinganao. Ary olona ohatran'izany mihitsy ny tadiaviko. Iriko koa aza raha mba ohatranao izao no voninatoko. Madama koa dia mahita lasaina. Zaniko. Mpiasanao koa ve moa dia ho tiany zanakao e. Ndry, ary to misento be ho dia mondry. Raha resaka saranga izany amiko tokony tsy atao sakana amin'ny fifankatiavana mihitsy. Raha mba fantatrao mantsy ny tantarako ry madama. Efa nisotonako lesina iny. Hoe tsy natao hiaraka na rovinana ny manatra sy manakatao. Manindrina mpisopatra izany. Aza miafahafy izany aky rehefa miaraka amiko ry demondra. Ie, mazoto homana ary madama e. Misaotra. Fa ny demondra ty tokoa ve ho any efa manana olon-tiana e. Tsy manana ka. Efa nisaraka. Zany fa naninona? Nga naditra amin'izay sa? Tsy anjara re dia nisaraka e. Efa ela izany. Tovovavy tsara tarehy sady tsopiana ohatran'izao dia nahafondy le riko. Adala mihitsy. Madama koa dia mahita tenenina mihitsy ka. Fa zaniko. Andrasy ngeta taraiko madama ny antony nampisaraka anay. Vaovaoreko farany dia hoe tsy azo le zanak'izy roa. Otry, to milatsaka ngendra ny maso madama izany. Tena mahaontsa loatra ilay tantarandry. Misy fitoviana be amin'ny tantaran'ilay zanako. Ilay tovovavy indray tamin'izany tena nampiadalina fa noho ny amahevanandohany dia ny fitahan'ilay zanako e. Velao re izany ho andry madama. Manjary tsy reny aina ilay sakafo matsiro be. Zay aloha e. Zay no nahatonga hiteny tamindry hoe sambatra raha ohatran'indry izao no lasa vinantoko. Indrindra efa hitako toetra ary fantatro fa vehivavy mahitsy.
le naman'ity peratro ity tokoa angeka nomen'ilay zanako an'izay vehivavy izay. Tsy hay nefa izay nasiny azy. Tena tsara nefa izay peratra izay sady lafo vidy ihany koa. Mety tsy very izay fa nitehirizina tao ny fahatsiarovana. Asa Ndry tena malahelo mafy an'ilay zanany madama. Mba ohatran'iza loatra angazany zanany izany. Fa dia mitovitovy amin'ny tantaran'ny fanjava mihitsy aloha. Nefa inona moa ny ifandraisan'ny fanjava madama? andao amin'izay ary tsika hijery an'ilay kirarondry hariva ihany mantsy ny andro. Asa mbola tsy voky tsara ve? Aiza kosa re madama, efa mihoatra mety mihitsy azako. Za sy efa ila tsy azaka ny kiboko. Fa mba aiza tokoa ho mivady madama ity raha tsy mahadiso e. Efa notomandry kia lozam-pifamoivoizana ny nahavo azy. Tsy mba nialana ninona akory ilay vadiko. Azafady ary tamin'ny fanontaniana e. Tsy maninona ka 17 taona teo ireo zanakay izay maty izay izy. Dia tsy niverina nanambady tsony avy eo fa izay hatafitan'ireo zanakay ireo no masaka tato an-tsaiko e. Indrisy nefa fa maty tokoa ilay zanako. Maty ny fitiavana na dia efa niezahako ny totofana fitiavana aza. Nefa dia indra ngeka izy zanako izay. Ndry tena mampalahelo be kokoa ny tantarany madama ity. Mahirisa re madama fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Andao amin'izay ary tsika andeha. Nandrivotra tampoka toy koa izany andro izany. Ino a? Tena manditsoka mihitsy. Ilay ilalana aingazipo mihitsy azako. Tonga dia midira tao anaty fiara e. Ho tonga tia madady tokoa ngeka izy zanako izay afaka ray volana e. Izany ve? Ie, melohan'ny fetiny maty. Satria anaty voninkazo ho an'ilay rainy sy ilay rahalahy izay amin'io. Ho prezanteko aminao izy rehefa tonga aty e. Sady mbola toka teny izay zanako izay a. Madama koa izany dia manao izay hamenatra ka. Zaniko. Sady olona any an-dafy izany koa ve tsy efa manana olo tiany e. Ary tena tia madama mampidirina amiko mihitsy izany zanany lahy izany raha ny fahazoko azy. Aleo mitandrina ihany. Io tokoa eky mba haka sary kely tsika roa. Mipaozipaozy tsara. Ao ary e. Zay. Manoatra koa tia sasy nataonao ireny mpiara-miasa efa mifankazatra be ireny. Ay ve? Ary tena tsotra sy manam-panahy tokoa ilay madamanareo raha izany. Ino a? Aza raha efa fanaony amin'ireo mpiasa ao aminy ny ohatr'izao na ahoana? Ka mety hoe valiniezaka natao indringa mba retsy a. Tsara vitana izany rehefa endry tsara foana. Sao dia andiso fanantenan'olona eo. Endrerindeny a. Ary hoaiza koa tia indrino mipaozipaozy be ohatran'izao. Sa hifanao fotoana ny ramose. Sady anovana sahady ny kiraro vao nividiana omaly a. Ramose iza koa ny fanao fotoana amiko fa neny koa izany. Nenareo izany vao mba manao metimety kely ny olona dia lazaina fa efa monjy an-dramose foana. Iza moa ny mahalalako. Andre, aresa ny kitapo? Nandeha amin'izao ary neny a. Ay, bonne chance ary ndre. Dia tandremo sao dia hariva be any a. Yo. Sy aho ery neny. Raha mba fantatrao mantsy fa maika hita amin'ny fanjavana antony ivoahako io a. Te ahita hiaraka amin'olona tokoa ary ve neny sa ahoana e. Za kosa mifanohitra amin'izany. Asa manantena kosa angamba fa hitoro ny fitiavany amiko amin'izay fanjava. Ohatra ity zako dia miteniteny foana ka tantarany azy iny efa mahonenako mbola ho ampikotrotraka indray ve. Fa marina tokoa aloha ilay nilazay indray andro iny. Hoe mitovy izay. Samy voaratra. Nefa raha tsy hiatoko moa izy maninona. Sady zany sasatra manofy azy. Fa mba aiza foana tokoa ary fanjava. Ndry, toa malomalo kendrika angeza ny zanako izany. Fa nisy inona ke? Zao no efa ahiko amin'io kisipasipanareo io a. Tsy resaka sipa izany rery neny fa nona be fotsiny a. Ino ny sakafo azo hoaninao zao? Jereo ao re. Ny varavaran'ny efitranony amin'izany tsy nitiny fa dia navela ny banaka fotsiny tao dia lasa. Angamba tsy nidiko izy tao. Zaniko. Toko moa adiniko tato ny efitrano le peratra. Aza hitako ka hitan'ny neny. Neny angany hiditra tao?
inona moa no jereko fa dia navelako teo fotsiny ahitanao ny fanadinonao kotroka tampoka teo kodiandro sady miampirivotra ranomorana ihany koa aleo dinaika andrety varavarakely retiko dia aleo isalobina ato anaty lamba ato fa matahotra aza oe tohotry ny hoe mazava valina izany ingeny vaton'ny peratra mazava ohatra ireny misy jirony rehetra ireny ato anaty lamba dia mondra tapaka ingeny jiro dia inona ny ataonao amin'ny maizinao ay maizina be tokoa rehefa navoakako ivelany lamba ny lohako aleo hitina kany amineny ka neny inona io misy tandidin'olona mainty be io manoloana ny varavarana io neny inona izao ry dia mondra fa inona mampikiropaka andry ato misy aloka mainty be io aloha io ry neny alokinona koa fa tahorana kotrobaratra sy tsilatra koa ngamba ny ianao ny betsaka ka ary mierena fa aza miforotra ohatrin'io tena nisy aloka mety ry neny mety tsy miankina amin'ny lavarangana isy angamba ny manaitra anao ko mety izany tokoa ve anaraka neny aka dia mba vonoa io telefona mirehatra ao anaty lamba io fa reny mihitsy koa angeny misitona varatra mila toranareo daholo ve izany rehetra izany ry dia mondra ka io mirehatra ao anaty lamba io andrasa ary vonoko dia anaraka neny ahy izay ka aiza koa zao izay nivonoanao teo taony totofana lamba fotsiny dia moiry io ry neny aleo tokoa nge iveriny eo jiro fa findrako ary amin'ny tsy hita maso azy io tsy mpanapakalalan-dra io ka ndry ty ngamba dia tsy ho afaka amin'ny tahotra io mihitsy ka ho avy amin'izay ve izao fanjava androany sa tsy rehefa tsy tonga eo langa iny dia atapoko any amin'izay momba an'iny ka fa tsy efa izy ve io mipetrapetraka eo amin'ilay toerana fionanay io reko mitopitopoka be indray marina izany foko izany manao ny fanjava dia mondra manao ny ry ary iza ilay peratra ny tsy nanaovany ninao koa mbola tsy tafapetraka akory ny olona dia efa peratra ka tsy ahita mihitsy angehanao raha tsy hanaovanao iny fa tsy ahitanao eto ahoana koa ninao izany dia manara-maso an'ity peratra ity foana no ataonao anton-draharaha hoe ity atanako sa tsy omeo ara dia za mihitsy ny manatsofoka azy amin'ny tanandry izany ndrazy kely ary ity ary aty aminay daholo ingeny mason'ny olona izany ohatra ny tanavo ary mamanala be nge izany tananao izany fa nga ianao marary tsy ampy fitiavana ka zay ary aloha ampiana oroka kely manao izay amenatra koa ty fanjava ity ka misy zavatra vitsivitsy tokoa ireo mba tiako anontaniananao ny fanjava hoe ahoana zery dia mondra fa inona tokoa hoany nataonao tany am-piasana indray andro iny sady amin'izay nilaza ho tsy nahita ny diranao daholo izay olona nanontaniako tao tsy maintsy valiana ve ilay fanontaniana andray tsy sarotra ho ary miditra ao satria fa mahafantapatatra daholo ny olona ao mahafantapatatra anao fa nga ianao fa niasa tao dia tamin'ny fomba hoana koa no nalalanao fa ao izany miasa ka fantatra daholo inge ho azy aleanao ianao raha nga tsy mahatotra tsy mba mahazo valiteny mahafa-po mihitsy izany ny olona isak'izay manontany anao fanontaniana manaraka indray ary fa maninona ianao tsy nanao veloma akory rehefa mandeha fa tonga dia tsy hitapopoka fotsiny tsotro izao fimpiry izay sa matahotra amin'ny tambadamanao ianao ty koa dia mampime mihitsy ka tsy misy an'izany ry sady manao veloma koa amin'ireny fa tsy rehanao fotsiny angambany eno dia lazao fa ny olona indray ny mahareniny fa zany io andro dia mondra fa zao no tiako anontaniana anao hoe ahoana ny fanjava ianao ve ianao ve mbola vonina ny ity aniza ity zay tianao betsaka angery fanjava ny olona ty ahy ohatra hoe dada neny fitiavan'olondroa ka izay ary ny indriry diamona ahoana reny fomba ilazako azy mampitebiteby koa ianao ka ava-dure sakafa re raha manahirana anao dia mondra efa fantatrao ihany ny tantarako eny fa na dia hoe tsy fantatrao aza hoe aizany misy ianao raha teo matotra ihany ka tsy tiako ho sendra ny to ahy mbola tsy fantatro tsara ny tantaranao ry fanjava
sady nareo lehilahy koa ange ho no mahay mampiresaka tsy mampiresaka izany ary de mora enoko fa tsy ho diso fanantenana satria anaiky ianao anaiky anaiky iny ny fangary ny fifasily ireny ny fahitanao anahy tena ohatra ireny vehivavy moradalainy ireny tsy zany velively ny tiako atongavana ary de mora misy olona nefa manantenanao tsy mandre n'le fotoana atongavana eto ahitananao tsy misy azoko ange zany lazainao izany ololiza ianao ry de mora ny voahiraka ampiray le akona ny mamako sy amahafandra ny alahiriny a tsy hitanao efa maniry anao fatratra izy maniry afatratra ahoany fangamo ny mamanareo efa nahita naka sa manaraka anao aty izy fa miafina ny tena maizina amiko ny zavatra lazainao ry fanjava be filirony loatra manina nefa raha tonga dia tsorona ny tianao atongavany le olona koa moa amin'izany do mijerijery manimba concentration zany daholo aza mararah azy olona mijerijery ihany fa niteniko enony tsy afaka mijanona maritra eto fa izay fotsiny ry de mondra maniry anao mafy le reniko maniry anao olo tianjanany ary niperatra tananao iny no hanamafy an'izany inona daholo re izany lazay fanjava izany ra lanitra tsy nampoziko hoe votsabe to izao fanjava rehefa mitory fitiavana tonga dia nireny no ampidirany resaka reniny izay mbola tsy hita masoko akory na inondray azy io hoe mody antsafaina anjanony any izany ka sika ngeka ampinamany zao ry de mondra tianao eny fa na dia teny fotsiny aza teny fotsiny satria mampita aminao ny fitiavany teny fotsiny dia mampita amin'ny fitiavany iza zany le ty enao sa iza vo maika marina loza amteteny be hoe tsy to zany ny fomba fikotiana sipa ndre mampalahelo aty izy tianao ary de mondra tianao saingy dia tsy maintsy misy saingy foana ve zany enao ty rehefa miresaka eny tsy sikotra fa marina ny teninao hoe samy noratrainy sika dia aleo hijanonao mpinamana dia manaiky an'izany finamanana tsotro izany ve nefa mifonao ary tsy mamitaka anao izy fa tena fitiavana no itepony fa tsy finamanana fanjava aza miteny betsaka efa misy olona ny maniry anao fatratra ataovy tsara ny asanao dia aza mihafahafa amin'ny mamy mama fa mama iza de mondra ho sambatra ianao afaka kelikely fantatra anao fa tia ary aza lefa lavitra ny fisainanao nininona amin'izay fa tsy tongatonga ho azy zao ianao no nahala ny ala herim-pony mama sy anome fahasambarana ao an'le areta-po amiko fanjava lasa lavitra loatra angeza ny resaka izany aleo aloha andinika tsara ka tiako ianao ry de mondra aza mandefa fisainana lavitra aho fa tehirizy fotsiny teniko way andreraka ko ty rivotra be ty ry fanjava fa andao sika hoe ny amin'ny toerana takotakona ka odry fa lasa iza indray fanjava ho tsy etsiketo ary fanjava raha tsy mipotra ianao aiza ve ka zao foana no ataonao anahy fa tsy lerangany laza ho tsy salama saina indray ve ty manatona ty inona indray anga zao no lazainao azafady ny tovovavy le tovolahy teo ve ny tadiavinao tovolahy izy otsay tsy ianao ihany moa no laza fa tsy salama saina satria miteny rery ka tovolahy iza indray zany anontanianao zany eny salama saina ianao saingy misy fanahy miresaka aminao fanahy sao dia ianao mihitsy aza ny tsy salama saina ty raisy ny contact fa afaka manampy anao tsy dia hoe mbola ratsy manao ahoana loatra koa le mahazo anao fa mila vana ihany nefa mahery ny vibration anao ka izany no nysitona iresaka aminao rehefa tonga ny amiko ianao dia ilazako marina rehetra tsy fantatrao tsy azotsika resany eto mantsy le izy tsy misy azoko izay lazainao ry tadabe fa tiako fantatrao fotsiny hoe tsy marary saina izany raisy milarako fa nampianao natanteranao ny nofinao nofoko ahoana moa zany mionety foana angamo sika fa tazomy ny taratasinao tompoko fa za mbola miandry olona tsy hiverina eo zany tsony izy fa raisy ty iny izay fa mandram-piona tsy azoko mihitsy indrangah iny ka misy voakely koa ngamba ny saina izy iny iza koa nanaiky andehany amin'iny io
ny fomba fitafiny azy sady efa mampatahoatra anahy. Malabary menamena be ny amboniny. Oe, lasa nirivotra koa ilay taratasy kely nisy ny laharany. Avela hoaniko ka ny fanjava koa no ilaiko fa tsy ny azy. Dia ao anaty koa ilay teny fanjava teo. Tsy ahony izy. Ary za mety efa vonina n'ity indray ve ny fo. Ary ariva be mihitsy angendry izany vao tafody. Ny varariva aza moa ty efa oloarana. Avy be ilay orana ary neny dia mbola nialika. Fa mafy aloha ty kiraro ny vidin'ny madama anahy ty. Raha ny kiraro nahazatra angamba ny nentiko tany efa nidekolo loatra izay. Fa misy zavatra mba tiako tantaraina ny nentiko koa ahy. Hoe ahoana retsy? Lazao fa miaino ahy. Ohatry ny lozan-drinikekitra tanana fotsiny ko. Tia ahoana izy rineny a? Nino koa morataitra. Za angetsy mbola namaly. Ay moa. Tratry ndry izao. Fantatro mihitsy mantsy fa tovolahy mahatonga ndry mipozipozy ohatry ny eo rehefa hivoaka ny trano. Za ange teraka talohanareo e. Dia tovolahy iza zao zany? Dia avy aiza? Dia aiza izy mipetraka? Izy aloha tena nitsotra e. Fa ny tranony mbola tsy hitako araka ilay niteneniko tamineny. Eny e, fa izay efa ela ny fanerasera. Dia raha efa ela ny faneraserana dia omena azy amin'izay ny fo. Eny e, tsy anakananao aho fa mandony tsara aloha anaka. So dia olona mifidy saranga indray izany na anambanimbany anao fotsiny iray andro any ataony rehefa eliny ela. Ataovy anatramo anao inona azo anao inona dia tsy fidino anao azy. Tsy fantatro rineny a. To tia azy ihany ahy kanefa tsy haiko e. Mahagaga koa dia nilazany tamiko hoe tiavy mama. Nefa ny reniny aza tsy mbola hitako akory. Vonina iroso zany izy retsy a. Ka avy dia mametrapetraka ny zavatra rehetra raha toa ka anaika azy ohatra ndry. Asa re? Nefa hoy aho hoe aza maimaiko ohatran'ny boka anambady fa nitokantrano tsinona tsy tapakandro a. Fa raha tena tia ndry tokoa izy dia hoe eto aty dia aseho amiko sy ny ray ndry e. Dia ndry koa asay voentiny any amin'ny misy azy ihany ka raha vao mitady ho hafahafa eo dia miela. Tsy lasa loloatra kosa verineny raha zao dia efa iroso amin'izany a. Sady zangy eo ahy tsy mbola nanaika azy. Ka aloha ifampisatoetra tsara izay. Sa ve aleo hijanona mpinamana ihany? Tinio sy fakafakao tsara fotsiny retsy a. Za tsy anakana fa ndry ihany ny tompo tsafidiko. Demondra. Ty ahitanao ary demondra. Tonga avy ianao aty. So mantsy ianao dia anao tofonanika. Votsitra ny fandraisantsika roa. Mbola maro ny zavatra tokony fampizarantsika sy ho lazaiko anao. Tonga avy ianao aty fa mila mahitanao ahy ary aza hely dia aza donoina ilay zavatra. Mba inona ary ny dikan'iny no viny? Za ve marary fanjava e? Ny herinandro nefa ity vao mitomboka. Oviana volahady. Aloha io manandeha azaka. Bonjour madame. Bonjour Demondra. Mifanaraka tsara kosa ilay kiraro sy ilay akanjo a. Mahay mampiadiloko tsara ny futur DG keliko a. Futur DG ahoana ary fa madama kosa izany. Zaniko. Nefa leo asiako amenina ihany. Iza malala raha mba ho tonga amiko ihany izany. Manana fanantenany. Fa zao tokoa Demondra. Izy client teratany vahiny ho tonga eo rehefa avy eo a. Avy dia hikarakara hôtel show amin'ny salle de réunion ao. Efatra menadary zareo. Ay, eny ary tompoko. Samba koa marina ndray client teratany vahiny izany. Engany mba tsy hiparataka. Eny madame, nampiantso ahoana ianao? Mipetraha aloha ndry. Misaotra tompoko. Zao kia. Tena nahazo toraka voninkazo tamin'ireo vahiny ndry. Mahay mandray olona hono sady sarika be. Zany no tena ilaina amin'ny asantsika ka toizo. Zany ve madame? Eno a. Dia zao koa e. Ho refereko amin'izay ny dosianao a. Satria hitako fa mahafety tsara ny asa. Ka dia ho raisiko mpiasa raikitra ato amin'ny orinasa amin'izay fa tsy stagiaire intsony. Indray. Zany ve madame? Eno a. Tena faly be a.
misaotra betsaka indrindra re tompoko. Fa mila manao akanjo mihaja foana amin'izay dia mondra. Raha tsy manana moa dia andao fa hoentiko metsena. Dia izao kory dia mondra. Eny tompoko. Asa aloha raha sorena na tsy ampaninina indriny zavatra olazaiko eto e. Fa misy inona madama? Inona moa no tokony hasorena aminao? Zaho ary ka haino tsara e. Ye? Efa ela nanarahako maso indriry dia mondra. Na ny fihetsika io na ny fomba fiasa na ny fiteny. Ary efa fantapantatro ihany ny tantaram-piainana rehefa tsika miresaka ireny. Mba mampitaintena koa nge madama izany e. Zaho rery dia mondra. Tena tiako ary iriko raha mba indriny lasa vinantoko. Ny tena marina koa dia efa nasehoko an'ilay zanako lahy any an-dafy ny sarintsika. Ary na izy aza maniry sady ny ona mivantana aminao. Ahoana tsara hoe madama? Hitako moa madama ny nakasary niaraka tamiko matetika. Misy an'izany. Sao dia mba izany koa sara no antony nanambazany andreny kiraro ireny. Mety tsy dia napozinao ngambe e. Kanefa mino aho fa tsy handiso fanantenana anao ilay zanako lahy. Madama, tena tsy hitako izay avaly anao amin'izany. Tsy fanaoko ny ohatr'izao dia mondra. Aza omena tsiana raha tonga dia nivataniko ilay resaka. Ekeko fa maro ny tovovavy atao am-piasana sy any misy azy ihany saingy hitako hoe ianao no mifanentana amin'ilay zanako e. Sady efa tiany raha teo. Fa mba eritrereto ihany dia mondra. Izany a? Manahirana be izany madama. Izany zanako izany aza nge mbola tsy hitako akory na dia indray mandeha azy e. Iny fa na dia hoe tamin'ny sary ihany aza. Ekeko fa mety tsara taretoanao izao ihany izany zanako izany fa sao dia tsy mety re madama. Mpiasanao nge ahy e. Raha izay mampiasako anao re tsy olona ny... Na dia izany azako. Ny fomba ahoana ny tiavako olona mbola tsy hita masoko akory sady tsy mbola nahita? Efa hitany ianao ka? Dia tamin'ny fomba ahoana? Misy fotoana mantsy andefasako an'ireny vidéo d'enregistrement ny caméra de surveillance atao am-piasana ireny any aminy. Dia taony nahitany ianao? Andrekiako. Hitany tao daholo na ny fomba fiasanao izany na ny fihetsika sy ny firesakao. Izany no izy ry dia mondra. Aza atao ampiovan'ny fifandraisantsika nefa na hoe ampihafahafanao amiko izany resako izany e. Ka izany ngery madama. Dia ahoana re izany? Inona no havaloko amin'ny madama? Sao dia handisy fanantenana azy eto mantsy ny valiteniko dia ho ajanona amin'asa efa nomena andray a. Fanjava nefa efa nitoro fitiavana tamiko ary tiako ekena. Dia tetateta ary amin'ny tsy mbola hitanao sy tsy fantatro toetra riva e. Sady toy ny olona manan-katao taony matetika mahay manafy toetra be a. Nefa raha izao fitsika madama amiko izao ve dia hiaro sain-dratsy. Fa hono madama? Firmena dadokoa ny zanako madama ity e. Ny zanako ve? Tsy misy hoe firmena daky fa raha ihany a. Ray? Dia iza izany ilay hoe efa nodimandry dia iza ilay any ivelany? Ndry koky. Ny tiako lazaina amin'ilay hoe ray nge dia hoe kambany. Satria raha ihany ireo kambana Roland zanako dia izay ihany. Anga? Ay ve kambana ny zanako madama ity e? Ie. Dia ilay ray izany ilay hoe efa nodimandry? Eny ry dia mondra. Ilay zandriny ilay ozy aho hoe namoy fonon'ny fitiavana. Aretim-po ny nahafaty azy. Onkary izay madama. Mahireza fa efa mandra-piadanana izy izay. Endry angeka izy zanako izay e. Izy ireo lahy mihitsy moa izany e. Na tsy aro sambatra rianana anazy ireo na dia efa tsy teo tsony aza ny rainy kanefa indrisy. Fa firy taona izany izao ilay zanako mbola velona an'izay? 20 amin'ny voalohan'ny volana Novambra. Izany? Eo amin'ny 2 volana mahery herinandro io sisa. Alohan'io izy ilay ho avy ety. Hiara-natitra voninkazo eny amin'ny fasandrainy sy ny rahalahy mantsy izay. Arak'ilay resako tamin-drindra iandro ry e. Tsika telo mianaka moa izany raha manaiky ny ovinantoko dia mondry. Misy antso avy any ivelany koa ty e. Mety ilay zanako angamba. Eny ary madama. Allô? Veka kambana ny zanako madama e. Odry, ary iza koa izany manatona ny biraoko izany. Andraso hoe madama? Fa misy inona? Tao seposepotra be ianao? Dia mondra. Tena tsy salama hono kely zanako any Soisy. Izany ve? Dia ahoana izany? Ka izao mety ho akiniko amin'ny asistantiko angamba aloha ny asako androany. Za mantsy mbola hanomana ny diako rapitso. Engane ka mba hatratra volona.
misy havana ihany any fa izany hoe afa mihitsy ilay mikarakara azy mivantany tsy ananako firy mantsy izay tokako izay ry Diamondra. Endrery madama. Rehefa avy eo ihany dia tsy maintsy oforiako nareo rehetra anendrenan'ireo olona atokisana anara-mason'ny orinasa sy andaminana ny asa rehetra mandra-piveriko. Io eny fanjava. Bonsoir fanjava. Bonsoir Diamondra. Ay tonga ihany ianao. Fangamotsika fanao fotoana. Zamba ny ravaloha fotsiny angena tonga andeha aty e. Tsy nanampony ahitanao eto akory aho zako. Fa ianao tokoa ve izany tsy miasa e. Toa hitako ity foana mantsy. Sa mbola mianatra? Tsy misy ataoko ireo e. Za hitanao io nge ka makarivotra fa tsy salama e. Tsy salama? Fa inona marary anao? Mety arerahana angamba fa marary adolo mantsy ny vatako manontolo. Mila maka-aina tokoa izany ianao raha izany. Ny zanak'ilay madamanay koa angery fanjava ka tsy salama hono e. Rapitsy dia nyrapitsy ihany izy dia anainga fa any an-dafy mantsy ilay zanany. Ay ve, fa zao ry Diamondra. Hoe ahoana izay ry fanjava? Ahoana ihany ny valan'ilay fangatahako taminao e. Ay, tampoka be amiko koa nge ilay izy e. Tsy aleo ve aloha eritreritra tsara? Tsy nieritreritra n'ilay resako akory izany ianao maly alina. Tso, zato koa angeka nanofy ratsy anao alina e. Ay, izany ianao narary. Izany eo ihany fa mila mitandrina ianao ry Diamondra. Raha mbola tianao ny ahita Mila mitandrina? Tsy azoko. Zao ry Diamondra. Tsy tiako ianao mandrairay zavatra avy amin'olona tsy fantatro ohatran'ilay tamin'iny. Fa ahoana? Ary aza mamaly raha misy manontany aminao ny momba. Manahy mantsy aho hoe misy manaraka tsika. Misy manaraka ahoana? Angatsika nanao ratsy? Tsy izany re. Fa misy lehilahy lehibe iny ihany mitady resaka aminao foana. Nefa anelanaelanantsika ny tena tanjony. Be zava-miafina mantsy ity fiainana ity. Misy olona mantsy ny ampisaraka tontolo roa toy izao iainantsika izao no mahatonga azy iriry eny. Mpisopatra angery fanjava misy foana e. Raha izay no tianao hiaviana, tsy ataontsika sakana amin'ny fifandraisantsika re izany a. Sa ahoana? Misaotra ry Diamondra. Mahatoky ianao a. Fanjava. Mino anao ry Diamondra. Tianao koa. Za koa tena tianao ry Diamondra. Ninona isy eo amin'ny fiainantsika aza matahotra fa fiainatsambatra no mekosatrarinao. Fa miangava ianao fotsiny aza matao manimba amin'ny fankatiavantsika izay tian'ny mpanatsatso. Endray fanjava. Fa misy zavatra ho tantaraiko anao tokoa. Resaka nataon'ilay madama mpampiasa tamiko ilay izy. Tsy hanafina ninninina aminao aho satria madio ny saiko. Tsara be azy izany ko. Ny fitiavako anao ihany no amafisiny amin'izany e. Ny fitiavanao ahoana moa no amafisiny? Tsy misy ifandraisany aminao mihitsy angely resako teo e. Ka faniriny fotateraka ange izany ny azy e. Ndray kosa tianao izany raha lasa n'io zanako io madama io ah. Ianao tia ahy sao dia tsy tia akory fa nadala fotsiny. Tsay longolongo re zao. Ka ny zanako mama tianao toa koa izany lehilahy zany. Madama koa fa tsy mamamamanao izany. Taka izay ihany tsy nitantaranao an'izany fa lozanao mihanihany fotsiny. Ao ary moa e. Tsy mahita ambara firy raha nomba an'izany ry Diamondra. Aza mikirapaka fotsiny fa ianao ve tsy ahita izay resahana amin'ilay madama anareo e. Fa zao ry Diamondra. Rehefa akakifarana ny volana oktobra dia mba aza esorina eny aminao tsony ilay peratra. Aleo eo tananao foana amin'izay. Fa inona ny antony? Eny e, sara teo fa tsy manana eritreritra ny hanala azy ity tsony. Ay, tsara izany ka. Fa mba hatoroy amin'izay moa ny tranonareo e. Ho hitanao eny foana re ny tranoko ry Diamondra. Efa manomboka fantatro koa nge ny tantarako sy ny fiainako e. Isy, ny anaranao fotsiny aza izao mbola fantatroko. Na ny fianarana ataonao na ny asanao tsy mbola nisy ny lazainao tamiko akory. Misy fotoana re ny zavadrehetra fa aza maika moa e. Eny ary minko atsiana fa tsy hanafin-javatra amiko ianao. Ohatra fa tsy le rangabe indray very tazako ry. Tsy ranga izy tokoa angery fanjava hitako matetika ety foana e. Tsy azoko hoe ojy. Fa nakaiza teo indray re ty fanjava e. Ary sao dia mba dadany marina azy ty rangahy ty e. Toa isak'izay anantona anay mantsy ty rangahy ty tsy hita izy. Sao lasa mandrivotra be tampoka teo indray koa ty andro. Salama ry tovovavy a.
Salama tompoko. Mety manontany tena indray zao anao hoe maninona ity foana Fa inona foana tokoa ho any ataonao ety to mifankahita ety foana mantsy tsika. Raha ny tena marina dia mpitsabo masako. Mpitsabo manafaka n'ireny olona fatorandry fanahy reny. Dia ity koa mba fakako rivotra isak'izay manketỳ dia mahatsapa fisiana fanahy mirihary eny amin'ny rivotra eny. Misy fanahy mirihary ahoana koa ny toerana toy izao ve dia ampino hoe misy fanahy mirihary? Misy fanahy mirihary ho aho teo taminao ety ary nisy amin'ny sitina ny heriko izy io. Maty ve tompoko dia mbola andeha aty ihany tafime ihany fa azafady. Sao dia ny fanahin'ny olona tsaboinao ohatra ny manaraka anao ety. Tena mbola tanora fanahy marina ianao ry tovovavy. Eny na ny taratasy nomeko anao aza moa iny tsy navelan'ny tazonao koa satria mbola te hitafa aminao izy. Izy fa na izany aza nosoa efa nomanino anao fa tsy vitany ratsy sy fijaliana na ozina solosa. Fa izao ry tovovavy mila mitsodrano azy fotsiny ianao mba handrem-piadarana izy satria tampoka tamin'ny loatra no nahafatesany. Fa inona daholo resan'resan'ity izany. Everiny fampisikedy ohatranazy koa ngamba ka takatra n'izany zavatra lazainy izany. Tsy haiko aloha tompoko fa ohatrany tsy misy idirako angely resaka ao aleo angamba angadadalana amin'izay. Sa ve fantatrao ilay olona mpiresaka amiko etiny? Sarotra mamaly an'izany fanontaniana izany fa mandehanatra aloha ianao za koa tsy hanaisotra ny fisiana ilanao fa tsy tsara fotsiny raha miankina ela amin'io zavatra io ianao. Tsy azoko ilay tianao lazaina amin'ilay hoe zavatra iankinako. Za tsy miankina na amin'inona na amin'inona izany. Mila maka-rivotra tokoa ngamba ianao fa mety reraka amin'ny tsaboka. Na ny zavatra lazainao aza atao sarotra raisina be izany. Zao tovovavy vonina ny anampy anao mety hiraka ho any nahitako anao sy nahitanao sarotrarotra mantsy ny ahitan'ny olona ary tena sarotra amin'ny fomba fitsaboako fa ianao kosa mety ho mora raha manaraka ny teniko ianao. Veloma ianao raha mise atao miteniteny foana fotsiny tsy hita izay andresana azy. Andriamanitra mitandrema ihany tovovavy raha tsy voatazoko teo zao ny tananao mety efa nifoan'iny fiara teo iny ianao. Saika maty marina. Lalana malalaka be io koa moa ny ilay olona dia mbola mahita an'izay mandona olona ihany. Sa ve ilay resaka ilay rangahy na mamo ateo resaka mifonofony sarotra takarina mahafana. Izay rehefa nilazaiko anao tezitizy mahita anao miresaka amiko. Za aloha raha mise aza resahana be tsony fa tena narary tampoka teo izany lohako izany kanefa misaotra anao ihany satria raha tsy ianao mety maty teo Izy mihitsy eny sarotiny aminao satria mbola tsy te hiala eo anilanao izy no ilay tanjona tiany hotratrariny mbola mamy aminy koa ny miaina ety fa mandehana aloha moa dia mbola somary manahirana amin'ny resaka an'izany aminao raha amin'izao. Ay vare ary hitako moa indriny tota raiky be tsy toy ny mahazatra votafodiko dia mety roviana izany ilay madamanareo ny tafaverina ka tena mbola tsy fantatra rineny ka tandre maro sao dia mety aladalao rehefa tsy misy mpampiasa. Tsy misy an'izany re rineny izy ny mahalalako fa hondo koa fa ohatry ny ahoana izany olona mitsabo fanahy izany. Mitsabo fanahy ahoana moa? Mitsabo olona re ka eny dokotera ny tindry lazaina sa inona? Misy an'izany mitsabo olona feheziny fanahy izany ve rineny? Ay ve misy ka fa nga nisy olona fantatrindrika nidirany tromba na nisy tamin'ny ody ratsy? Tsy misy ka fa sendra reko tamin'ny onja-be fotsiny dia nahaliana ve ka mitsabo an'ireny izany mitsabo fanahy olona voaozina voan'ny mosavy fatorany zavatra sy ny sisa reny ny sabon'ny mpitsabo gasy ohatrohatran'izay fa misy zavatra fahafa mahazo andringa ny toliana eretiny re? Tsy misy ka fa zao koa ary neny ny keko ny elen'ilay olona olona iza? Ny olona nitoro fitiavana tamiko re miaraka izay izao asa zao raha mba hanao ahoana ny fiarahanay. Eny ndrirery ihany aloha ny tokony hahalala izay nametrahany ny fondry fa nitaro tsara fotsiny ny toetrany mba aseho ihany eny rehefa afaka izy. Fa ho resahako izy rehefa afaka
fa mbola misy zavatra fanodresahany madamanay manahira-tsaina na mafy koa ngerina eny fa inona izany retsy ka inona tsony moa izany ny azondry atao amin'izany ny fondry izany efa manatompo fa mba tiany izao madama izao mihitsy tindritiny a fa mba ohatry ny ahoana tokoa ny poziny zanizanany izany tena mbola tsy hitako nerina eny miandry azo tonga avy any andafy angamba izany fa mba mampime ihany ange le mandamanareo izany le olona resahany aza moa izany tsy asehony andriakoriko ka izay anio ay fa inona hono retsy ny tena hitiavany izany zanaka deby izany andria eny na inona moa izany dia tsy misy azony atao tsony ndria azy efa manan'olo tenako fa njava zangerina eny mba nresahako an'izany dia za fotsiny no any aniny ay fanjava no anaran'ilay tovolahy miaraka amindry ie fanjava tsara narana kosako lehibe izao ianao anaka ka mahalala an'izay tokony atao mitandrema ihany anefa fa toy ny afo ny fitiavana ka mety andoro fa mba inona tokoa ary ny ao anatin'ilay varolopona petraka madama ho ahy ndrasy jerena dia iskafana aiza hono nasiko azy teo ay notadana tiro aratatika inona reto to vola ary matevitevina ihany izy izany fa atao inona daholo ary reto nampiarahany tamin'ny taratasy kely misy soratra kay andrasy hoe ireo ny volanao ividianao akanjo izay tianao mba hoentinao miasa avy amin'ny fovaza mandefa saina lavitra mahafo ihany madama ka iza no havitan'izao amiko eny firipy angamba no andeha hojereko dia averiko amin'ny ihany ny ambony sao manjika fitsapana ho azy laharana avy any ivelany ty miantso ty andrasy hoe allo bonjour aky dia mondra bonjour madame ahoana milamina tsara nareo ao eny tompoko milamina tsara vaovaovany a madama efa nanao hoana ilay zanakao zao fa tiako ny nahazo azy eny fa efa tsy dia manina ntsony izy ka mba tsara kosa izanyko dia raina ny tompo e andraso apasiko anao izy fa mba te andre tsara ny feo anao ony Allô bonjour diamant salama tompoko monsieur iza mora tsy mahadiso manao hoana fahasalamana efa tsara ka sazaka i diamant diamondra tompoko ny anarako fa tsy diamant faly mahafantatra monsieur sahaza saza fotsiny ki diamparo diamant te très joli misaotra tompoko dia ahoana comment tu te porte mandeha tsara ny asa dia tamana tsara milamina tompoko tamana tsara ka bon tsara zany fa aza sina zany tompoko zany kosa moa hoe ny tompontsika angeka any an-danitra je te laisse ary aloha io maman meko anao dia mandraparesaka raha sitraka ao misaotra anao ny tafa ary dia mirary fahasalamana indrindra zay vao azoko ny haiko tena mahakaka dia ohatrany hoe fanjava zany miresaka amiko ohatrany hoe mitovy be zany le feo allo mbola ao vendry mbola ato ka mety ratsiratsy koa angamba ny fifandraisanako iny resaka tamindry teo ina kely zanako ry diamondra afaka une semaine mihitsy angamba vodafody za mantsy to mitady tsy avelany odiko marina kosa ny azoko madama ange ela tsy hitany zay ary aloha fa avelako indry azoko mena ny saza numero andry to tsy mamaly mihitsy angendry izany ahoana ozy madama azoko mena ny saza aveo any numero andry fa nangatahany numero fotsiny ony fa tsisy hoe miresaka amin'ny appel vidéo na ohatra zany na eny ary meo azy ary fa tsy maninony zay ary aloha fa miantso eo foana misaotra betsaka hono izy sahaza to misy numero vahiny hafa miantso indray ty diamondra l'appareil bonjour saza ihany ki diamant vaovaonao merci beaucoup aloha tamin'le numero merci tsy misy fisaorana tompoko inona no azoko anampinanao ny anampina
Misy dia misy tokoa ka mahafinaritra be any no resaka aminao. So dia mba fanjava kosa zany fa tsy za zay taiza nefa nahazo ny numéroako dia angako moa izy any an-davy. Tena hoe mitovy le feo. Aza mba mifanany ihany mory. Izy ary dia moa? Way miala tsiny fa misy olona tsy matotra mihitsy ato akaiky ato. Efa tsy androko izay ahitana any Madaka. Tsy mampanina tokoa ve aloha raha hoe miantso anao ohatr'izao ahy Tsy maninona ka. Aza mihafahafa re rehefa miresaka amiko hoe za koa mantsy somary bebe resaka izay ihany ko dia amin'izay koa mba tsy mifampihafafa tsontsika rehefa miony sa tsy zany? Tsy hoe mihafahafa rehefa tsy hitako fotsiny izay tenenina ko. Aza matahotra fa tsy hanadalandria akory fa vonina nome izay atao anatiko raha raisindre. Aza mihina tsiny raha somary mivantana le resako. Vao nahitanao tao ampiasan'ny mamantokonga ary dia moa tonga dia tara ka aza sinakamo hoe ny foko ange ka babonao fanjava loha dia mahita resahana foana Pardon, iza tsara ohatry ny anarana hafa mantsy ny voatononao teo. Way monsieur Sahaza mantsy tsy maninona ka. Allô, mbola ao ve ianao azafady? Azafady dia moa iza tsara hoe le anarana ny tonononao teo. Tsy hoe tesitra akory fa mampatsiahy zavatra fotsiny le izy Tena azafady re monsieur Sahaza, sapako hoe somary diso fanantenana amiko ianao raha ny fahenoko ny firesaka ao. Azoko an-tsaina mantsy le hainao amin'ny fananak'olon-tiana. Tena miala tsiny indrindra re. Efa hoe tsy maninona ho aho fa ny tiako anontaniana hoe iza tsara le anarana teo. Moa tiako foana ianao na dia efa hoe manana olo-tiana azy fa mba avereny moa le anarana teo anarany koa izay aiko re le voatonoko teo fanjava ny anarany. Fanjava fa misy inona monsieur Sahaza? Ao rehefa miresaka foana tsika tsy ataontsika sakana tsy resahana izany. Aleo aloha andeha tongotra miadanany ka ohatry fa tsy le rangabe indray ve tia mifanena amiko ty fa ao anaty koa ary izao sody kosa ary dia mitsikily ny ataoko mihitsy ty rangabe ty ka. Salama ianao ry tovovavy Salama tompoko. Ary tsika hoa dia mifanena eto foana za koa aza mba gagako. Marika izany fa mila mifanampiako ianao. Mahery vintana loatra ianao ka mora aminao no mifanehitra amiko. Tsy dia mety loatra io mifanerasera amin'ny fanahy io fa mety hafarany fisian'ny tromba ao aminao tsy afaka ny hanampy anao nefa raha tsy hainao mihitsy no manatona ary tsy antery. Izay indray ianao ko sy le resaka tsy lohany sy vodiny. Izao ary raiso ty dia tehirizo tsara fa ho hitanao fa tsy dia hanofintsony ianao ary tsy resaka amin'ny zavatra tsy hita maso tsony koa. Mety hitondranao amin'ny valo tsy mifody mantsy io raha tsy mitandrony ianao so dia adala kosa ary ty olona ty inona izao iny zavatra mifono sachet ataolony anahy misy miantso fa tena miala tsindra amin'izay veloma ianao. Allô, tena tsy mitsahatra ny manara-maso anahy le ranga dia iny fa niala satroka inona koa izao notika an'izany mba isa loatra re iny olona iny mitovy amin'ny feo an'ilay fanjava olo-tindry hoe ny feo an'ilay zanaka madama eno dia tara amin'ilay zanaka madama indray izany izao ndry io raha azoko tsara. Inona koa izao nidirany tara amin'izany mba nahagaga fotsiny ka. Ny tena mampiasa ny saiko izao dia hoe ho afeniko amin'ny Sahaza ve izany ny fananak'olon-tiana sa ahoana. Sao mantsy ka hisy fiantraikany ratsy amin'ny asako ny fahalalany an'izany fa za kosa aloha tsy araka amin'izany fifarany tiany herinandro tsy androko Sahaza izany izay ahatongavany ampitso ahitana ny fanjava. Andriamanitra tohatra nisy nanokatra izany ange ilay varavarankely teo aleo aloha isalobina lambato fa matahotra izany ka sady matoaziko ilay tsirona velako ndrehatra teo
marina mafy tsy olon-dratsy izany. Neny a, neny, misy mpangalatra tafiditra angamba ato amiko ato ry dada sy neny a. Fa misy inona ry Diamondra? Misy mpangalatra ry neny a. Ohatray, fa inona koa mampisalobona lambandry ohatran'io e? Ny jiro mirehatra, ny varavarana midy tsara daholo ka misy mpangalatra amin'ny ahoana ary? Eny tokoa. Mety hoe nanofy ratsy angambandry e. Aiza ve rangako miantsoantso sala amin'inona? Taitra trano manodidina mihitsy aza angamba. Zasany ray indray moa aza dia efa nivadim-po mihitsy. Ty aloha ny rano sotroy dia miverena amin'izay matory e. Neny a, tena ny karatoka mafy be mihitsy anga io varavarankely io teo e. Dia maty nanaraka n'izay gonjiro. Ka aiza nefa izay varavarankely misokatra eo e. Eo morona eny mba matory eto akaiko fa matahotra. Eo moa e. Dia tena mbola zazabe mihitsy ianao ty ka. Dia ho avelako rereo zany ny rainao. Mba eo moa neny a. Neny avy eto amin'ny sisy moa izay eto akaiky ny rindrina. Tena miaiky ianao koa azay ka. Misakisana ary atoriko e. Dia eo mihitsy neny finoko. Tena tsy raikitra ty. Mijanona kely ilay orana dia avy eo mikitsabe indray. Dia ohatr'izany foana. Tsy afaka ny ona amin'ny fanjava indray izany a. Izany efa izany tena malahelo azy mafy. Oay, Sahaz ty miantso ty. Allô? Bonjour monsieur Sahaz. Bonjour Diamond. Afaka miresaka ve? Eny tompoko, afaka ka. Efa hoe aza asiana tomboko izany moa hoe ka inona ny vaovaonao? Somary ratsy ny andro ao ivelany eo ary ny vaovao any aminao. Manam-baovaonao mihitsy tokoa ka. Diamondra, tiako ianao. Olona mbola tsy hitanao ve dia tianao? Hitako foana ianao ka. Ary babo afaka une semaine eo zay sy mama tonga any. Efa tsy androko mihitsy ilay izay hitananao mivantana e. Tiako fantatrao izany eny na dia hoe tsy tia azy ianao. Na dia efa izany fanjava izany aza tsy afaka ambavanao. Fanjava iza koa? Efa hoe cousin koa izany. Raha mba fantatrao mantsy ry Diamondra ny alaheloko mandre an'izany anarana hoe fanjava izany a. Fa ahoana tompoko? Raha fanjava no anaran'ilay olo tianao dia tiavy tsara ny fomadio izy. Fomadio tsy misy fitaka. Sahaz ty tadiavinao hamitaka ny olo tiako koa na misy izany na tsy? Tianao fotsiny ary Diamondra. Izay ny fantatro. Raha tsy mahita maso aho tsy ino hoe efa manana olo tiana tokoa ianao. Ny fanjava tonga koa dia mahita valo foana ka. Hitanao amin'izany indro izay ianao ny tafatonina ny anarany. Oay. Kanefa izany no miresaka aminao. Na izany aza nefa dia tazomiko foana ny teniko hoe tsy mino aho raha tsy ny masoko mihitsy ny mahita. Mino aho mantsy fa fanahy ny notononina izany anaran'izany hitsapanao Diamondra, tsy ataoko hiafafana aminao koa nefa na dia tsy afaka miaraka azy tsika fa vonona foana hifandray aminao e. Mino aho fa toraka izany koa ianao. Eny nataoko ohatran'ny anabaviko aza tsy maninona satria samba ny reniko no mitsiriritra tovavy ohatr'izao. Ary efa nandray-anao olona akaiky ny fony izy no miankingana sy ny famatoranao amin'ny asa. Mirediredy engany mba tsy atezitra anao loatra izany e. Za zany miala tsiny aminao tompoko. Hitanao eny foana ny olo tiako. Tara kely ianao raha ny marina. Tsy hanome tsy ny fitiavanao koa nefa raha toa ka za efa manatompony ny antefany. Olombelona toa anao ka tsapako loatra ilay fahadisom-pana tenana. Misaotra ry Diamondra. Averiko ihany hoe aleo mba tsy fampiafafa e. Mbola maro kotsina ny zavatra azotsika hifanampiana na amin'ny lafiny arak'asa io na amin'ny fiainana. Misaotra tompoko. Dia mankasitraka indrindra Dry mampalahelo andray ty izy.
ataoko aza nefa hoe mbola tsy matotra tsara ny aminay sy fanjava dia tsy hamadika azy izany mihitsy iza toko mono nasiako an'ilay peratra ny teo andraso aloha jereko ato anaty poketrako ndrikako io imono ka nanaraka aty ty zavatra nomelona rangabe anaty finna nefy ty dia ilay peratra koa to lasa ny valimety hafahafa ty izy raha tena volamena tokoa nefy ty tokony tsy valimety izany mihitsy fa maninona indray ary za zany ohatrany hoe tsy mety mialany amin'ilay zanako madama ny eritreritra mba lehilahy ohatry ny ahoana loatra ray izany torotry ny lasa mitady ho papiny izany mantsy mety no le feoany sy firesany mitovy be amin'ny amin'ny fanjava va re maninona renao raha mba tsy mifanerasera tamiko iza foana renao ary fanjava tapakandro hariva manontolo ny andranao teto fa tsy nilona mihitsy ianao fa mba lasaiza renao salama ry tovavy efa milamina tsara amin'izay angamby ianao amin'izao milamina ahoana tompoko milamina moko fa raha mety re dia mba avelao rery na ndraika zany ilay zavatra tsapako ny alailonao kanefa tsy alaonao ve zao misoroka moramora misorokinina koa efa fantatra koa izany fa malahela kanefa mbola ampianao trotraka ihany mahatsiaro bangy ianao satria tsy tonga le olo tianao fantatro tsara ka sao dia mba efa hitanao tety tokoa re izy raha misay ohatra izao foana mantsy ao fotoana fionanay kanjo tsy tonga izy eo foana izy ka fa afaka manampy anao tokoa ange ka tsy hitako ange hoe inona zao ny azonao anampiana eoko sa ve hitanao misy ny tranony ka ny tranony fonenany efa any amin'ny toerana voatokana ny olana koa ange ianao mihitsy ny manasaro-javatra raha nanaraka ny teniko zao anao efa ela no afaka tamin'izao mahazo anao zao tsy olo ty izany dia tsy mahay miresaka zavatra mba takatra ny saina mihitsy fa avany angainao sa mpiray vodirindrina aminy raha izany mantsy dia ndao mba hoentany aminy any ambany vohatra lavitra be any misy azy raha izay ny tianao fantatra misy taka lavitra anyreny vohatra mihitsy ahoana koa ny ampitombona an'izany so dia afangaronao amin'ny tambany vohitra sendra niakatra taty an-tanà koa sara ilay oritiako izy ange kapaketo amin'ity toeranyity matetika fa tsy hoe vao indray na indroa sady tsy tambany vohitra izany koa raha ifanjava fantatro tsara izy ka izy ange taty ihany nonona fa iny saingy hoe nampanarahana nyrainy any ambany vohatra any fotsiny mba mihaja kosa izy izany raha reny ny atao hoe avy any ambany vohatrako sady tsy tanana ampitanangadiny sy tongotra mpanosy tanimbary ianao raha ngaty aza mampiresaka eo fa mandeha nanao mandeha ka eny naroanao aza dia tsy maintsy mbola hitady ahy ianao na tsy za fa olo-kafa manaiky ny anafaka anao amin'ny jalinao io ary ireo ray aman-dreninao indrindra ny tena hitotototo amin'izany inona indray koa izao ny idirandray aman-dreniko amin'izany zany ka ianao mihitsy ny tena manampitrotraka ny olako nefa izao anampy azy ao foana ny ambeteninao raha hita ny fanjava eto ngamby ianao mety ahazo amin'ny mihitsiny tsy ahavitanao an'izany izy ka satria tsy masika raha masika izy mety efa lasa daly ianao ohatr'izay fa misy fotoana ihany izy tezitra aminao ohatra hoe amin'izao tsika miresaka izao mba eto any amimo re araha misera hitanao misy azy eny vao tsy ampy herinandro kory ve zay ny rahanay dia izao sahady ny anaovany ihany efa ny foko sy ny saiko efa lasany tsy haiko hoe tia loatra indray ve hafa to te hamofo izany sahady ohatran'ireny hoe efa matoana an'ireny ny rahanay mba miangavy re tompoko eny azoko entinany ange ianao fa mbola tsy izao angamba ny fotoana
moa ho fantatro miandalana iny foana momba azy aoriana kely fa hony tokoa tompoko fa efa manambady ary ve izy iny sao dia izay mantsy ny tsy hahafahany makaty to manana tsindry mandry hafahavy izany mantsy mety izany angamba ny antondreny nofoko ratsy momba azy ireny tsy zany ka izy tsy manambady zany ny fiainany angamba izany nofisinao zany ny fiainany taloha ka tsy efa nitantarainy anao tokoa moa zany izy efa nitantarainy tokoa ka zany ariko ary maninona tokoa ary antao mamaly ny resaka ty rangaty foana dia ody angamba raha mise fa efa hariva ny andro ka be dia ty ny fiainany no nofisinao atoato satria napiako tamin'ny alalan'ilay zavatra iny ianao tena marary izany lohako izany fa avelao aloha andeha raha mise ndao ary dry fa ino ny tia mahazo ary neny mitady ho voan'ny sery fotsiny angamba io ka voan'ny sery ve dia sady bongo no mena maso na dia gripa faratapony aza very dia mondra fa nisinina indray tany tsy nisy nininona rerineny fa gripa maherikely fotsiny amin'ny mahazo anahy lazao moa lazao maninona ny zanakineny tantarao fa tsy andatsanao tsy akory enao angery dia mondra no hanomba-tokanay neny fa nisinna rery dia mondra fa aza dia mampitaintainoatra an'io zato ianao ka dia mitony mihitsy aloha misy inona ka tsy tonga teny amin'ilay toerana fionana etsony nefa njafa ry neny dia mbola misy resaka nataon'izay rangabe izay anako tena fahafa tokoa izany ranga zany ka ohatra ny firesak'olona mpanao ody gasy izany mihitsy dia tia fanjavandry koa tsy hita fototra tena malahelo anazy nge za io ry neny vo herinandro very neny dia fa mba azo antoka tsara tokoa ve ho aloza ny tovolahy zany so dia sanatria aza ka mpanao ody fity na nyresak'ilay rangaza to hafahafa tsy hoe ahoanako fa zavatrinona nefa le nilazainy andrika le hoe nandaitra tena tsy fantatro ry neny ka aza mandeha antsony mihitsy aloha ndry raha izany tena mariny so mantsy maninona eo vao ho sahirana eto izay tsy ireo angety indry ohatra nyreny akoho voakapoko ireny sady asa miasa saina amin'izany lehilahy zantsony re tsy zarandry aza ve herinandro dia efa hita ny toetrany ka tsy nampoziko afiditan'izao nke izy sady ny mahagaga koa re tsy dia hoe taizany nahalala n'le ranga fa tezitra amindry izany lehilahy zany fangary zareo raha hitrano ka sa kosa so dia indry ary nanao zavatra tsy tian'le fanjava tany izay ngerine sady sy niadiny tsy naninona za aza mba gaga sa ve sa hoe maninona tsy haiko fa za nge tsy navelan'ny resaka amin'olona zany indrindra fa amin'io ranga io dia le ranga tena miseho malala azy mihitsy fa nyresany moa tsy misy azoko ka mety komplice aminy ange zany le ranga anara-maso andry izany tokoa very neny ny lehilahy mantsy indraindray to mahita film tao aminao izany foana indrindra fa ndryle ny tantara taminy an'le zanaky madamanareo naniry andrisiny sisa mety mody tsy taitra izy fa any ambadika any misy zavatra konokononiny dia io rangabe io no irahany andrebirebi sy anasany lohandry aiza kosa ry neny asa koa mba tsy hanana ny saina maloto amiko mihitsy angeny ny tantarako azy aniny asa nefa aloha fa mandehana tokoa alosa sao ty tarehandry ity fa raha hita ny dadandry amin'izao angambindry dia ho voalahatsy eo indray andrazy tokoa ianasa tareka petrako eto aloha ty poketrako ty mba ratsy tokoa izany poziko izany ka oay nilatsaka marina le poketra napetrako teo ambony latabatra teo dia miparitaka daholo ny zavatra tao anatiny ina koa ty zavatra mifony sachety fa tsy ty ve le zavatra tany amin'le ranga iny ay tokoa moa mbola tavela tato izy ty ratsy fofona koa izy zany ka to
tonga dia batenina fahafa izany ny lohako. Ay, neny neny. Zavatra nomen'olona ndre fa inona ity? Dia tsy haiko rery neny. Ory dia mondra, zavatra fahafoatra ty ve dia mbola niraisina ihany. Manoatra mariny ty izy no reny zavatra avy tany amin'ny mpamosavy reny. Mariny ty raha tsy odi-gasy. Ary io tany malaky io dia misasandry tanana sy tare. Mandrairay fahatany mihitsy izany raha zaza. Fa mandrairay fahatany ahoana koa e. Tsy sitrapoko ange nandray an'io fa sendra voapiriko tao fotsiny. Moa izany izy ko. Tsy haindry moa fa na io volondry io aza ny sotomin'olona dia mety halasa dalandry. Eto aty anariko azy malaky angana. Ka aleo anariko azy any andavapako e. Dia mba mailo amin'ny sisa ry dia mondra fa ny ratsy ange tsy kely lalany. Saza tsy ampitraka amin'ny fiainana marina ianao Efa nariko rery neny Tsy ariko izany aloha ty fa averiko any amin'ny rangahy iny. Izy rery koa mantsy mety halalako marina mahakasika amin'ny fanjava. Dia mandehana mihitsy aloha mahandro sy midio tsara ka. Efa io sady indray io ilay rangahy. Aleo rangahy fa naninana antsonana dia antaniana. Salama ianao Ramse? Salama ianao ry tovovavy Tia ny zavatra ao fa bedin-dreniko any tazina azy. Bedy? Ie. Eny tsy maninona izany fa na ianao aza tsapako fa tena mijaly. Araroty aloha ny fotoana mbola mahaeo azy Tsy azoko tompoko ny tianao lazaina. Izay angamba aloha fa anaty traniny ihany ny tena atodiako tety fa hoana raha tsy madiso. Inona foana izany ny ataonao ety? Manome hery vaovao ato itoeran'ity manan-tantara ihany koa. Ay ve fa tantara toy inona izany ohatra ka? Ny anao zao dia efa tantara mipetraka eto. Be koa ny olona very fanahy teto ilozako angamba aloha ianao mahazotoana roroa kely Nareo roa kely. Fa izay roa kely iza. Eny ary fa dia veloma ianao Ramse Bonjour dia mondra. Way, fanjava marina. Tena ianao tokoa ve io? Fa taiza foana izany ianao io Fangahy ianao mba nalahelo ka. Fanjava. Aza mitsapatsapa moa fa taiza foana zao ianao? Teny foana ka. Fanjava. Raha tsapanao matsy ny fitebitebeko tamin'ny tsy fahitananao Nampanofy ratsy amatetika mihitsy aza. Nataoko fa naninona ianao? Be ahaloatra angambany ianao dia izany no mety nampanofy ratsy ianao toy izany Fanjava. Sange ho efa saika matin'ny alahelo anao mihitsy Toa tsy tsapanao mihitsy izany. Efa tiry tsapako tokoa ny ainanao. Azoko loatra saka mahatonga andefitra mba hahafahan'ilay silako andimbiaka hanafaka ny alahelonao. Inona koa zao izany lazainao izany indray? Raha tsy izany mantsy dia efa netiko nanaraka ianao Ka hoenty manaraka anao fa tsy maninona Tsy haiko fa tsy mahafoy anao Mbola tsy zao ny fotoana andehananao ka mbola betsaka ny zavatra miandry ianao. Dia ahoana ozy ireo ray aman-drenonao raha hoentiko manaraka tokoa ianao? Ka andehana ambady amin'izay ho azy zako. Za angambo hitsany eo anilandry zareo foana ka fa taiza ho ahy ianaoko. Tsy ilaiko tsony fotsiny ianao miresaka amin'ny lehilahy indry dia mondra. Ka isak'izay mankety kosa nge dia tsy maintsy mahita azy foana Izy anefa tsy azoko tenenina hoe aza mankety intsony. Maninona tokoa nefa raha sika no miova toerana fionany Tsiry dia mondra. Eto ihany teto ny nanorenantsika ny akampitiavantsika. Fa rehefa mitady resaka aminao fotsiny le rangahy be iny dia lazao fotsiny izy hoe miala tsiny fa tsy afaka. Dia tsy hafahafa koa ve izany valiteny izany ny fanjava? Izay fotsiny lazaina azy tsy afaka mifindra toeran-kafitsika satria misy dika matoa ianao nampahitana ny mperatry ny teto amin'ity toeran'ity. Raha mandinika ianao dia ianao rery ny tamana eto fa ny olona pakety mandingana n'ity toeran'ity daholo. Dia izany tokoa ve? Hitako moa no toa mijerijery be azany foana ny olonako. Hay izany mety tsy azo hipetrahana eto. Fa misy inona nefa eto sa fipipizan'ny alika? Aza miteniteny foana rery dia mondra. Manana fahasahiana sy fandavan-tena ianao ka
Zay naniraka anao hipetraka eto. Fanateran'ny olona voninkazo mantsy eto. Misy fasana ngezany eto raha azoko tsara Ka tsy fasana. ka inona fotsiny izany sa fanaovana sorona Zao rery Demondra, nisy olona nialaina ry teto raha izay ny tena marina. Dia manatitra voninkazo eto ny olona ho fahatsiarovana azy. mialaina teto hoe nisy namony ve sa naninona Zahay dia tahitra iry ny malalako. ka matahotra ako Ianao aza ny tena tsy matahotrako. Tsy misy maninona izany reo e. so dia izany kosa ary mahatonga hanofy anao maty ary tomezanao fotsiny Fa zao ry Demondra, fantaro tsara ny fitiavanao ahy. Mino sy manantena fa tsy handisy fanantenana aloha ny fisiko eo amin'ny fiainanao. Dia handray anjara amin'ny fanolorana sambarana ho anao eo amin'ny fiainana koa e, na dia amin'ny ampahany fotsiny ihany aza. Isy fotoana ianao kivy sy ho vaky fo. Aza manahy nefa fa mandalo ihany izany satria tsy ho ela dia ho ampoka indray ny fahasambaranao. fanjava inona ary ty poetika be ty sady avelao any aloha izany ka rehefa mifankatia sy mifampatoky fotsiny sika dia ataoko angamba fa izay ny zava-dehibe. Ny foko kosa izany mbola marary kely mihitsy tamin'ny tsy fahitananao. Mampianatra anao tsikelikely fotsiny angary Demondra e. Taditio fa misy fetra ny zavatra rehetra. Finna nefa ny tena tianao hatongavana amin'izany so kosa aza dia anatala fotsiny ny tanjonao ty. Za kosa aloha tsy manaiky raha tsy atoronao ny tranonareo ary tsy azo atao ela. Ekeko re zany rehefa izay ny tianao e. Ay misaotra malala fa zao ahy tokony mba omenao numero anao kosa mba ahafahako mampafantatra anao hoe efa eto aka. Tsy mila numero ka. Za tsy inona eto foana raha tsy hoe andositra anga kay sady tsongony ihany amin'izany ny tarehan'olona eny tsy sisika satria efa lasa nao ambongadiny. Omeko sy papa tokoa ianao ry Demondra. Rehefa tonga ilay madama anareo avy any an-dafy dia asio rozy mena tsara tarehy eo amin'ny biraony mba ho mariky ny fanajana sy fisaorana azy tamin'ny nataony taminao ry. Rozy mena? Eno rozy kely atao anaty vazy. Raha mety aza dia alatsao koa ny miperatra iny. Alatsaka ao anatin'ilay vazy ve? Inona daholo nefa ny fandraisan'izany fihetsiketsehana rehetra izany amin'ny madama mba hanandanjaka kokoa ireo ilay fanomezana amin'izay fotoana izay e. Raha manontany izy dia laza hoe anao iny fa mba hampisy lanja amin'ny fisaorako anao dia nataoko tao ty mba ho sarobidy hisy asiny ary miratra to ty volamena ty ny fiainanao. Dia izay fotsiny lazainao dia tsy mamaly tsony ianao rehefa avy eo. Mbola tsy nahary fomba fisaorana tahaka izany indray ka dia roviana izany ilay peratra vao tokony alaiko any aminy aorian'izay ka. Rehefa izy manolotra azy ianao ka. Mba be filirony kosa ny zavatra asianao ataoko izany ka. Dia raha manontany izy hoe taiza nahitanao an'ity volamena matevina be ty dia inona anao valika azy? Dia marina ny lazainako hoe tany amin'ny olo tiako ty. Marina mafy raha mba sahalazan'izany aminy Ary ao fotsiny rery Demondra. Enao indray raha misaotra aoriana kely. Indray ariko mahatoky anao azy zany. Enao aza mety ahazo valo soa avy aminy mihitsy. Satria nahoana osy fanjava ka nampamiratra andrain'ilay hazavana kely ny tsilopolopy ry ifameno nareo ka amirapiratra ambany ho avinao sy ny asanao. Amen. Voninkazo kely izany ve nefa izy dikany amin'ny akory fa izy tokoa ngery fanjava ka manana peratra mitovitovy amin'ity dia raha angatahany eo tsy aty dia ahoana zao? Dia omeo azy ka. Indray kosa dia ho averanao lasan'olona fotsiny any izany ty. Ianao ka izany tsy tia akoriko. Ianao kosa ange tsy miheno hatramin'ny farany akory. Tsy hakan'iny izany izy. Tsy izy tokoa aza to ohatran'ny lasa matroka be izany. Fomba anio fa koseho amin'ny akanjonao fotsiny dia hiverina amin'ny endriny taloha io. Efa nataoko daholo azy izao rehetra izao fa tsy nety akoriko. Efa hoe koseho fotsiny ho aho. Andraso hoe iny tokoa eny ary mifidifidy olona angamba izy ity ka. Rehefa eo ianao vao mety madio ilay izy. Aza mampime eo hitako. Mila mandeha amin'izay ary Demondra. Sahady kosa ve dia roviana indray izany. Tsy ela re.
mba ilazao andro mazava moa hoe aiza ve dia izako ny kendiany izay vo mba eontsika mba tsy hainao aho rehefa avy miasa ka efa ataoko izany rehefa izay ny tianao efa hitanao raha teo ny fiasananay eo mba vady ianao no andrasako fa mba tamin'ny fomba hoana tokoa ary nahitanao ny misy ny fiasanay sa ve efa manara-body mihitsy ianao ty sa tsy matoky aho dia mampanirako olona inona koa ary ty ataonao tiry dia mondra izay misy ianao re dia fantatro daholo amin'ny mahaolitiako anao eny ariko dia manomboka rapitso eny tsy malala anao tokoa loanao aterina kely fa mitady maizina izany andro izany mandeha tokoa izany fotoana izany marina raha tsy ho maizina zao vao tonga any an-trano sady mety ho bedy mihitsy aza tsy ho bedy izany ianao ka atao fotsiny hoe avy tany am-piasana fa nasainy madama nandalo madama aza mbola tsy tonga koroko sady amin'izay andro alahady be ty izay fotsiny ho alazaindry dia andao andeha amin'izay dia aleo anao no eto aloha maninona koa nefa raha milahatra fa tsy mifanao aloha ohatr' izao hoe arabe malalaka be io tsy misy olona misisika koa reo ka mba hijereko nyity bikanao mahafinaritra sy eo raha moa fa hilahatra tsika oay iny tokoa eny misy bus engane mba halalaka andrekako tena efa maiziny ity ny andro marina mafy raha tsy tena ho bety aza ho Diamondra neny tena miala tsindry neny fa somary taraikiraiky iny efa nalefako SMS tamineny iny ihany tsy maninona re izany izay mahasoanao dia ataovy fa misy vaovao tsara be olazaiko andritokory Diamondra hoe ahoana ary neny efa kely sisa retsy dia ho fenina sy dadandriny vola hivitianana an'ilay tany efa tsy ritina efa elina izany ie sady mbola tsy lafo le izy efa nifampiresaka izay sy le tompony dia afaka mandray an'ilay tany izany very ne izay sika izay vao mba hananany antsika manokana izany oay mahafinaritra kosa izanyko apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra re fa inona tokoa aloha ny vaovao nentindry to falifaly be izany mantsindry niditra ny trano teoko nandray ne zazy fanjava ary neny ay tsara izany ka fa mba ohatran'iza tokoa aza ny tovolahy izany mba tiako ho hita manko ho hita neny eo foana re izy ary andraso aloha fa natrako tapo vetivety dia avy eo nampy aneny eny ndray madama mirary soa dia mirary anareo mianaka ho tonga soa izany misaotra retsy ho tonga amin'ity herinandro ity izany ho ny madama miaraka amin'ilay zanany lahatsoina hoe sahaza io ampitany arabe io tokoa eny fanjava aleo tonga dia anatonana manahoana ny malalako tsara fa misaotra fa mba taiza tokoa ianao tia maly fa raha tsy tonga ny sena teo koa aloha ianao androany talata dia tena nampahitako ny sariny Jakoba mihitsy mametrapetraka tsy efa tiry ahy sady ny sariny Jakoba izany nge efa haiko tsy enjery isy ka andao amin'izay re to ilozana ho mengetsana fotsiny eo mba mangingina koa ny lalanambaka aty aminareo izany ko ie kalma mihitsy aty ka fa manina tokoa raha mba haterinao hatrany an-trano ahy dia mba aseoko amineny ianao tena aleo mba amin'ny manaraka ary Diamondra izany ion'izay ianao eo moa zaza nge mety tsy ho tonga any aminareo akory alefako anao rehefa mahita bus malalaka tsika andray tsy izay fotsiny io ka zaza nge ny tena marina ary Diamondra tsy nieritreritra no tonga ty alavitra be aty mihitsy fa noho ny tokony meko anao moa dia izay no nahatonga andy isy mba aza be fiatany ohatran'io moa sady iny zao misy malalaka ko eny ary misaotra na fofotoana tiako ianao ao otry ary mba raha saiza vetivety teo koa ty izy voanahazo toerana dia tsy hita izay nalehany ary mba hinona koa ary mitsiaritra reto mbandeha reto amiko dia mety sabotsy alina izany nareo vao tonga eny retsy mety sabotsy alina dia izao raha malalaka indriny lahady dia mekara fa efa nampikarakara fiarahamiko ranakely any am-piasana ka hoana
afaka afaka ka eny ary avelako aloha ndry fa mbola misy zavatra lamy kokoa ato a bonne journée misaotra dia ianao koa ary mba izy ary izany nametraka an'ity rozy artifisialy tsara tarehibe ty eto amina tabatra eto e sa ve mety ndray tamin'ny zalatao maintenance atao ihany fa modikisa fotsiny hitako marina ny hevitra rehefa samy tsy misy tompony ihany ity dia aleo tonga dia tiana atao amin'ny fisaorana an'izay fanjava vazy sisa izany ny tadiavina dia asitrika tsara le peratra so hita madama eo dia alaino azy ty vao very eo atsofoka mitao an'le rozy fanjava bonsoir Demondra vaovao zao faly mahita anao zao ndraiko dia efa nataoko le afatra nampanaovinao ay tsara kosa izanyko paka tonga ty malalako ty asa zao hoe mety anao ana ny fihetsem-pony rehefa mahita an'iny hofaly izy ka ary hiteranao mihitsy na amin'ny fihetsika ao na amin'ny fomba fiasanao fa zaho manokana aloha tena tsy faly aminao mihitsy ahy fanahoana kosa ary Demondra maninona moa ny indray kely fotsiny ianao mba nisena dia avy eo tsy tonga tsony ay ve ka zao mbola misy zavatra nanahirana aky aindry ihany fa efa ho tonga amin'ny fety ny fety fa fetin'inona ny fetin'ny olo-masina sy ny fanateram-boninkazo re dia maninona ka sa misy olona akaiky ny fonao efa lasa korazana sa inona mampiseto anao misento aho satria avela ho any izany ka mba lazao moa e inona ho any mampiseto ny malalako Demondra fantatro loatra ny fitiavanao zay rehetra ataonao sitranga amin'ny fiainanao eo dia raiso mifo daholo eko zange ty manao zavatra mifo e fa inona ho any mampiseto anao teo alahelo koa nge raha tsy lazainao amiko e Demondra tiako raha mba tanterahanao hatramin'ny farany nofinofiko ny ezaka ihany amanko nanatona anao na dia tsy hany aminao tsony aza le piratra ny fanatanterahanao ny teniko momba ny mama no nahafahako nyvoaka satria zava-dehibe loatra amiko izany sady mba hompirofo-pitiavanao fanjava fa mamahiza nefa izany resahanao izany ny zavatra lazainao izany dia ohatr' izany foana toa misy telo be amiko izany daholo fa tsy haiko hoe maninona sa inonao madama no to asainao mikarakara azy fatratra toy izao an'izay dia imezanao fotsiny kanefa fanontaniana mila valina mbola pikoa za hoe manaova manja be amin'ilay fandraisana azy raha-pitso fangamo tsy efa manja amin'izao ka ary tsy tsaroko ny fotoana ny lazako taminao hoe raha-pitso izy no tonga kanefa tamin'ny fomba hoana no nalalanao an'izany oay fa ho tonga eo tokoa angery fanjava le zanany laza fa ty anahy dia maninona ka izay mihitsy aza no andrasanako andray fandrasako ahoana koa e fa dia jevitra manao ahoana loatra ny fahitanao anaty ka tsy izany reny tiako lazaina ary Demondra izy le vahiny ho tonga mampitaitaindavanao sy mampametra-panotaninanao isan'andro sa tsy marina izany misy nenao ka efa sarotam-piaro kry olo tiako ve aminao tsy asaro-piaro kosa nareo lehilahy tono dia mahagaga mihitsy dia ho tsenainao foana amin'izay izany aho sao atahoranao olo lasany io zanako io madama io ho tsenako isa jekondra sisa minitra mihitsy ka tena hoe miaika zay dia anam-potoana manokana ho ahy foana amin'izay izany ny malalako aloha tsy teny betsaka fa eo tsika mahita izy fanjavo maninona amin'izay ho ahy ianao raha mba makany aminay nenge efa te hahita mafy anao e dia dadakoa ay ho tanterahako ny fangatahanao raha tena tianay rola tokoa ianao ka zola izandray zao izany enzany ianao ty raha mba handrangitra ka mba marina e tongoko nge ianao e matotra be nge izany matotra ono kanefa me tiako ange no mahita anao mitongotongo ohatran'io e mitso isy tesitra zao za io fa tsy mitongotongonao izany dia mba tanterao moa ny fangatahako eny ary moa e ataoko izay tianao rehetra manomboko izao tiako ianao ary ninonina hitranga dia tsy anadinanao mandrakizay ary Demondra ataoko ny antsika efa mandrakizay e
sa otry ary toy ny tanondrika indray ianao fa misy inona tia monda ifaly io ny fiainanao sy anjara-pitiavanao ifaly fa samy efa mijalona izana ianao za moa efa nisotro ny aleko nisotro ny aleko inona indray ianao ty ho raha iteniteny foana mba matoky amo hoe tsy hamadika anao izany le hafa itiana mandrak'izay dory misaotra kia misaotra tena mahatsiaro sambatra manana anao ary nody fifaliana indray le fisaonako fa tsy ny anao foana amin'izay ho azy izany za dia aza-jinoana koa mandalo any trano eny re tia vadiko io tsika avy eo mama mantsy inoko fa anaky avy hatrany anaky ahoana za aza mbola tsy hitany akoriko sady tsy fantatra koa zao izany mamanao izany raha fozan-doza beko tsy saroton'izany izy ka efa tsy andro ny aza zay ananany ianao vonantonyko fanjava fa ina loatra ary mahazo anao ty ny dia velitsety lava toy izao tia monda misaotra misaotra fa ianao ny voatendry ampilamina ny tontoloko manomboka izao okare izay fa inona ary tsy oay ary mitaitaika angezany oran'izany tena andao andeha malaka ry fanjava fa ohatra miamivatravatra izy izany ka eo ary ianao mialo lalana sao leny mandehana mamonjy an'io ary biso misy tafiny fa za hitazana anao aveto dia hitsajirika hitazana fotsiny eo amin'ny orana be io ve ianao zay ary mandra-peona ny malalako tiako eny aky malala mety verina izao poziko izao mety be mihitsy ka izay tokoa moa izany nareo mpiasa ao vao ahitany io zanany lahy io za indray tia nyto matahotra tsy haiko haiko izany tsisy tokony ampatahotra rehetra izany ka le fakahita amin'le olona milaza fa tia aka nefa mbola tsy hitako ny sady sy mbola nahita amin'ny vantana nohatra ny somary hafahafa amiko roneny engale fotsiny mba tsy hanondrana any ny zanako ao vavy ary ningonana to mahafinaritra be izany salle de réunion izany eny ny zanako ny patronina avy any an-dafy kosa ve moa ny tonga dia ho atao ratsy ny fitsenana azy oay izany miditra izany angambo zareo ohatray ary to madamariry ny niditra avy any efa saika niakatra mihitsy anefa ny hafanako tsy mety mifantoka mihitsy dia faly miarabantsika rehetra ny tenako amin'ity andro an'ity isaorana ny tompo fa mbola tafahoana soamantsara tondrayntsika rehetra manambahitsika fa rehefa avy eo izy vao avy eo fa mialohan'izay aloha dia tsy ho adinoana ny maneho fisaorana sy fankasitrahana tamina totosanareo an-tsaka ny sy andavan'ny asa rehetra nandritra ny fotoana tsy nahatetotoerana ny tenako moa izany izy moa rehefa avy eo ny fiaraha-mikorana kely sy ny sisa nafinaritra ny fiaraha-miasatra amin'izay ary ararotiko etoana ny efa misaotra anareo mpiara-miasa amiko rehetra ao ny mpiasatra nainy ao ny voaingana izay hita fa mavitrika dia mavitrika tokoa singaniko manokana amin'izany raha matoa kely demondra mendrika omena tehaka kosa izy eo hoe mitsangana moa ina ty menamena tsy ty izy moa efa azo lazaina hoe mahafety tsara ny asa nampandraketina azy na dia hoe voatsela akory aza nidirany tato amin'ny orinazy manaraka izany dia iangaviako mba hitsangana izay voatoniko anarana manaraka eto andray an'ilay vahiny amin'izay ary tsika izao izy moa tsy hoe taiza fa ny hainohaino tao ambadika tao ihany ka mandrosoa ary ianao raha misea tsika kosa mandre azy amin'ny tehaka mafy be izy no monsieur tolotra hiaraka amintsika eto mandritra ny volana vitsivitsy anaramaso sy ampianatra antsika mba hanatsarana trany kalitahoan'ny asa aza matahotra fa olona tsotra ohatrany matama ihany izy fa saingy hoe entitra amin'ny asa fotsiny efa niara-ny asa efatry ny ela moa izay fa izao izy vao nanana fotoana ny tsidiana antsika ka dia tonga soa ianao raha mise tsy le monsieur sahaza efa saika tapaka marina ny lalan-drivotro madama koa enjana raha anao suspense ka dia midika ave izany fa tsy nanaraka azy taty indray le zanany lahy ary mafana nga dia mondra ny tao mikopakopaka aka
Mbola célibataire izy sady tovolahy BG ka izy amin'ireo mety aminao monsieur Tolotra fa tsy vitsy koa ny tovovavy célibataire amin'ireo a. Bon, manomboka raha-pitsy izy no mandray ny asany a, ka aza misalasala manontany azy an'izay zavatra manahirana anareo. Efa reny koa ny sakafo ka aleo ary aloha anao fotoam-pivavahana kely tsika. Ka hoana ke Demondra? Ao tsara? Tsara irindry ao anatin'le rô. Ao tsara ka. Tonga soa aloha madame. Aiza ny voandalana? I olona io voandalanako. Tonga soa aloha izy. Sao dia io tokoa ary ilay zanaka madame. Ary tovariana be ngendry izany ary Demondry. Ataovy tsara miasa fa ny dosie avy eo amindry mantsy ny tena ranomaso dia aza mihafahafa mihitsy fa raharoto ny fotoana mbola maheto azy ampitomboana ny fahalalana. Eny tompoko. Zay fa hoeny aminy amin'izay aloha dia izay rineny ary sao dia mba le zanak'ilay madamanareo ihany tokoa ary modiny lazainy fa misy Tolotra io e. Tsy tia hanapoka andry fotsiny izy ohatra. Nefa mety hoe olo-kafa mihitsy koa nefa. Satria tsy hitako hoe inona moa izany ny tombotsoana amin'ny fanafinana an'izany. Dia asa rerineny. Tsy hay tokoa moa na le monsieur sahaza tokoa inona tsisy. Izay fanarahany zareo any ny amadio ny saiko. Tsy hamitaka amin'ny fanjava mihitsy aho. Izy raha teo efa vonona ny akaty amintsika. Ay, aleo mihitsy izy ho avy eo fa nazangy na andrainao efa samy tsindrin-doana avokoa e. Mba inona ny antony nampanatsoa madama maika be ohatr'izao e. Aleo mandondona ihany aloha vao miditra. Demondra, mandrosoa. Dia mba angalao rano amin'ny vera nge azafady. Fa tsy salama nga ianao izany madama. Nafindra ny manoloana azy io kely efa azy misy voninkazo. Tia ary ilay rano e. Misotra. Ohatry ny nafana tampoka teo izy ary Demondra. Tsy naposiko tsinona ny zavatra hitako. Fa inona tsy napozinao madama? Nahitako an'ity rozy mena amin'ny vazy ity teto ambony latabatra hoe asa nga izy loatra ny nametraka azy ity teto. Madama, izany nanao an'iny teo mba fisaorako anao tamin'ny nataonao tamiko hatramin'izay. Ay, tianao ve? Sa miala tsindrindra re? Toa lasa nanome alahelo anao indray mantsy le izy. Tsy misy tsinonao izany ka tiako tena tiako le izy. Fa taizaka indray no nividy azy ity. Toa misy zavatra tena tsy mampino ahy mantsy ka tiako hamarinina e. Izany e. Nampanafarana olona re iny e. Dia toa hoe tany amin'ny province no nividianany azy. Fa dia nataony tamin'ilay tsara kalitao tokoa aloha e. Izany? Izany lainga be ako e. Tsara tokoa aloha e, tsy dia fahita firy. Ary izay no tena antony nanosika hanontany anao ny leviany ity. Ividy koa mantsy ary hitanao ilay mpivarotra. Fa maninona kay madama no tomany e. Tia aloha mosoara madama dia sotroako aloha ilay rano sao maninona eo. Fa napiako an'ilay rozy dia izao kory madama. Mba ho sarobidy sy hisy asiny ary hamiratra toy ny volamena ny fiainanao. Misaotra e. Mba hoaka moa izay madama. Demondra, ndoantsika hiaraka rariva. Somary lavidavitra ilay toerana fa andao fotsiny tsika roa hiaraka. Ho aiza madama? Ho any amin'ny fahasanjanako ry Demondra. Tsy azoko. Fa tsy arovanao an'ilay zanako ve izany io voninkazo sa ahoana marina? Andao fotsiny irery Demondra. Raha mba fantatrao mantsy. Na ilay teny fisaorana nataonao teo aza tena atsiarovako azy. Madama, azonao hazavaina amiko ve hoe inona ilay olana e? Fa misaotranao ihany aloha ahy e. Tena feno fahendrena tokoa raha ianao. Sambatra ny ray aman-dreninao sy izay olon-tianao. Mino anefa fa hoe ahoana madama? Mino fa mbola tsy tara ilay zanako. Avy aloha vinoko indry. Avy fa mahafinaritra loatra. Dia izay ry Demondra, amin'ray tsika manainga raha ohatra ka hoe sitraka Demondra. Ny asa konga ao madama mbola manototra be. Sa tsy maninona raha avelako ao aloha? Tsy maninona izany ry Demondra. Mila mandeha kely ihany mihitsy tsika e. Sady mba maka rivotra kely koa e. Atoroko anao ny any ambany voantsika.
rehefa tonga antsika dia azavaiko andriny zavatra rehetra mba mifoitsika hony tena efa manantena be mihitsy ange madamo zandra ny fomba firesany eny ary fa andamina kely vetivety fotsiny dia hiaraksika fa avy taiza marina ary zany iny voninkazo iny tena nanao tao foana ihany anampiasan'iny ka andao amin'izay ary raha vonindry efa nasaiko nesina maokara teo ny fiara tandao ary oay ary oatra ny taitaika ange zany oranao ivelana eo zany eny tokoa nefa tao tsy misy elo fiandrotsony koa ary eto amin'ny varavarana entiko andraso aloha mpaniraka olona vetivety otry ary tsy fanjava ve io mitsory ry ampitany arabe io hoe andraso hoe androsoroso kely mihitsy be fiara mifamezivezy koa moa dia tsy tazako tsara ary toa vao mainka kindry manatonorana ka tsy hita teo andresy nalehany mety ny maso koa angamba ny mamorona ka jereo nge raha tsy lena mihitsy tiandry so ihany fa nitondra akanjo mafana tianao fa mangatsiaka indry ay madama koa zany dia misahirana ty re anao fa inona ary ty ary toa akanjon-dehilangy izy zany fa niza aloha ty sao anahirana matsoko sa n'le zanakao anao fotsiny re fina ary ty be adikatina be ty eny ary ary misy fofona mamerovery manaraka angely akanjo zany sady mafana ery ka andao amin'izay ary ondray taonyjanona indray re ty orana raha voavantany votafiditra tatao anaty fiaritsika eny tokoa manano ihany mihitsy ilay andro hitako oay andraso hoe kifa misy miantso azany tena olona tsy azo elany ty miantso atiry dia mondra marina raha afaka hivoaka indray raha mangataka feonana amiko io ray sara aloha dia hoeny eo allô bonjour monsieur Gaspard ça va bien et vous io ary le efa nahiko tena tsy afaka mivoaka indraiky izy ary dia mondra olona tena tsy azo elana mihitsy mantsy le raha misy miantso ateo tena miala tsiny fa ohatry ny hoe nanelingelina-ndry fotsiny ahy ka tsy maninona ka mety amin'ny fiten'ny olo-masina ihany angambontsika vo afaka ho any aleo ary zany amin'izay sady manararoatra manaty boninkazo eny koa tsika amin'izay madamandra teo hitako malahelo mihitsy aza manarany amiko dia mondra fa tsy maniny izany ahy tsy alahelo ny saika andehanako tany fa fifaliana satria nisy nandimby ilay zanako izy sy ny fombany nisy nandimby fa nisy nandimby ahoana moa fa tsy azoko ajanony ihany aloha izany fa zao tokoa afaka tonga dia mandeha mody indri rehefa samy voahelingelina ihany za aloha hiverina indray an'ilay olany antso teo tsy nisy voahelingelina zany re teo madama ka ahoana aiza aloha dia mondra zany no ateriny aza misahirana ny amiko rehefa ajanony eto fotsiny tsy maninona tsy maninona ho zay ary fa any ampiasana indray miony eny ary fa dia mahazo toa madama mba hanaovana spaghetti iray au fromage ange azafady dia asiana crêpe anankitelo misaotra otry ary tsy fanjava vety tamin'ny manantsona anaty tena izy tokoa ary mety izy ihany zany le tazako tamin'iny andro aviorana teo iny fanjava malalako ary maninona no mitokatokana eto mba mitokatokana koa indraindray oay inona tokoa aloha no haninao zany aza misahirana re tena mbola voko be mantsy za io ary izy tsaratsara akanjo afa-baraka tena diniko no namerina n'ilay akanjo tamin'ny madama oay to taitra be ianao ry dia mondra aza esorina tsony fa tena mety be aminao nge fa resaky ny tezitra ary veny ianao zany tsy zany rehefa fantato ka zange tsy maninona tiako azy iny raha hoe anaovanao foanako akanjo tsy avy anaovako foana fa ianao koa sendra nangatsiaka dia nampanaova madama anaty ary hafa kely kosa le marikany eny tokoa zany efitra ive zany ohatrany hoe mitovy endrika amin'ilay soratra teo amin'ilay taratasy madama voatondrako nody zany le izy zany ve mety marika tena tiany zany iko tsy zany loatra nefa mifahalalako azy ka nefa velao any zany ka fa ahoany mba ato izy kely rehefa miteny fa inona ty manao resaka tsy lohbody ty ka
ka sao raha tsy sainy eo indray ianao koa aza ny tena mpanao resaka tsolobody amiko nefa rehefa atao tsy matanty aleo esoriko mihitsy tika aza esorina rery dia mondra aza piahy fa zangy eo a tsy maninona izany tiako angendry ity dia azany anina ntsony ary moa za saika ho teneniko teo dia hoe mety fanavoezana ny anaranjanany angamo ty soratra FJV ty tsy haiko hoe inona ilay fanalavana azy fanjava reny fanalavana an'izany jereo fa mbola mianiany any ianao eny raha fanjava tokoa izany ny anaran'ilay zanany dia meko azy ihany izany ny fitiavako dia eo ianao sy ny tranonao to ve fanjava izany eky ny anaran'izany olona izany ry malala tsy azoko mihitsy koa ianao ty inona izao ny tanjonao amin'izany efa fantatrao fa tsy misy atakaloko anao izany na dia ny zanaky ny patron-ako aza kanefa mbola ilainao fanahy foana ny ala efa nizavako hatramin'izay ihany ny tiako tena marina ve izany ry demondra niny pidona niny kiandra dia za foana ve no amponao eno ianao mandrakizay misaotra ke malala misaotra betsaka fa tena tsapako loatra ny fitiavanao fa izany eo ihany fa teninao androany ka zangy ry demondra tena mbola io indray izay indrainy ianao izay mba io moa hoe ianao izany dia mahita ilana bala foana tsy dia amin'ny forma re za io ny tena mariny ohatra mahavesapesatra izany ny lohako kanefa miainy aminareo fe tsy mbola lavitra be tsy lavitra izany ka andao moa hoe zao ary aleotsika andeha taxi le misisika bus mantsy tena tsy voako ahoana mety amin'ireny ndao ary fa tsy maninona alohako mihitsy ny fre mila terinao fotsiny dia izay mba hafahafa koa ilay chauffeur teo ka lazay fa mitsikitsiky be foana indray hoana tao ariana tao dia efa ohatry ny reny hoe izy reny ery ny tsikiko ka mba te hitsikinao kosa ry izy izany misy tsy manaiky kosa aloha andro any raha tsy aterinao hatreny am-bavahady ianao tia koa raha mba hianta ry demondra ka iza mozy ianao ny antantako eo raha tsy tiako andao indray ary diamondra neny ary inona ho any na ela be andry tao am-bavahady tao efa ela ihany mantsy izany nitazana andry tao am-baravarakely teto anga tsy hitaneny ilay olona nyresaka tamiko teo tsy hitako indray izany fa iza nefa no nyresaka tamindry tao ivelany tao ny fanjava re nanatitra anahy teo izy ay ve ary tsy voamariko mihitsy dia maninona zao raha mba nampandrosoana ilay olona ka tsy nety izy fa manaraka hony eny efa tsara izany matoa manaiky ny anatitra andry izy fa mety hoe sarokenatra koa ngamba ny anao lahy dia tsy samandroso fa hitatarako zavatra tokoa any eny hoe ahoana retsy ka ilay vonikazona izay mifanjavana apetraka teo amin'ny latabatra madama hosaorana anazy re tsy napoziko be ilay fihetsem-ponina tamana hita azy anga fa ahoana nefa ozy ilay madamanareo andrasa nge tantaraiko aneny ny fanjava sambatra be aminy da neta tratranao demondra efa tsy afyafy amin'ny fitiavana izany so ianao manomboko izao fa hiaraka aminao enydreteny foana amin'izay ho eo anilanao mandrakizay ary tsy ho ela dia apakatra anao mivady izany very fanjava faly loatra raha izany tokoa ny tanteraka satroko foana iondana eto tratranao fanjava efa nierasera matetika amin'izay tsika manomboko izao tsisy asakana fa hofahanako asambarana lalandavy ianao misotra fanjava iza koa moa nanakana fitiavantsika io nofy koa izany ka nofy ka ty ondany ity ny maty ny fihiniko tato mampime mihitsy satria tiry dia montraka ampitapitapesy ny fitiavana mihitsy aleo eo manaiasa amin'izay ka way tena mialatsindry raha misea maika loatra koa dia voadonako ianao tsy misy tsinonao re zany za koa mba tsy nijery lalana koko ohatra fa inona indray re no ataonao vomaraina aty ampiasana anay aty ianao rangah mikafy aza misehoseho aty ampiasana aty mihitsy aloha fa so hita madama dia mahasosotra ka aleo aloha ianao ateriko any ambaravarana mihitsy fa raha pitso-atandrosika miresaka tsara izany ka tsy misy ka fa vimana raha malaky fotsiny ka ary zao tokoa vovodiniko fa
iny fa tsy toy ny isan'andro fanjava. Tena ny haingo be. Sady nanalany kely koa angamba izany volony izany. Ny fofona ranomanitra moa mamerivery ery. Vao maika babo. Izay aloha faratandro tsika sy ianao miresaka tsara fa aleo aloha hiasa. Tiako ianao dia mandehana malaky moa hoe isy atsikaritra eo ihany tsika. Dia mondra, tsy misy azoko ange. Ianao koa efa lazaina hoe andana aloha fa mbola misisika miditra ihany. Za koa tianao fa ny anton'ilay fihetsika amiko ange notrany tsy dia mazava loatra e. Eny e, faly anaty izany aza. Andao re ara ivoaka fa tsy maninona izany e. Aza mahasositra eo moa e. Efa hoe tsy maninona ho aho. Fa tianao voraka amin'ny asako aho izany. Miaraka foana tsika fa ny asako tsy maintsy tandrovako. Ka mila miresaka matitra aminao ary dia mondra ianao tsy inona milaza fa tiaka nefa za indray no tositositioko. Ao fa inviteko ianao dia any amin'ny toerana milamindaminy tsika miresaka. Rehefa mazavana amin'izay dia ateriko aty any ianao fa aza matahotra. Raha toandro moa fa tsy tia hita problème eto nge za e. Tiako ianao dia izay. Eny ary Ndroany marina ny molotra. Sambasamby fanjava mba nanolo tena noroka. Fa ohatrany tsy tompony tenany izany ho aty izy androany. Sady amin'izay ila tsy ho hitan'izay asiany ny tongony fa ohatrany hoe manavao be andray ny fihetsiny. Ohatran'ireny hoe samban'ireny koa tia izy miresaka amiko. Izay ary izany e. Ianao raha teo moa hitako ato foana. Fa tena sérieuse ianao teo a? Eny re. Fa aza tonga dia midikiditra be ato ohatran'ilay teo tsony fotsiny ho aho. Iny izy eny fa laza. Efa fanjavintsika manana fiara e. Sady amin'ilay rehetra mihitsy. Nareo sécurité aza atao manajanaja be azy ery. Mety natahotra angamba ngarainy hoe so lasan'ilay zanaky madama dia voatery izy ny etsiketsika. Kanefa raha izao mitohy mety ho izany indray no saro-piaro aminy a. Tena misterika. Iza monina napo hoe hay olona tena manana ny maha-izy azy ohatr'izao fanjava. Raha tsy izany tokoa ve moa vono ahy miperatra volamena tsara tarehy be iny. Bonjour madame. Bonjour. Efa indrefa ato e. Fa efa hitandriva aloha ilay tovolahy teo e. Tovolahy iza moa izany madame? Ka tena vao ianao izao no niona tamiko androany ankoatra ny agent de sécuritéko. Ndry kosa ato dia mampiomehy mihitsy ka. Nareo roa kely aza tao hitako ny resakako. Sady taony fandray tsara sady ny tadin-dokanga raha ny fandinihako azy a. Ve ilay teo hoe madama koa izany. Toa manam-panantenana indray aho fa ho tanteraka ihany angamba ilay faniriko ny amindry e. Fa izao aza miafahafy izany rehefa atao ampiasana fa zondriny miresaka amin'ny olona fa tsy gadra akory indriny ho ato. Mety izany mantsy no antony nanositosendry azy teo. Eny ary tompoko. Dia raha misy dia lesy ny sisa na hoe misy programa ivelan'ny toeram-piasana dia afaka mangataka permission foana indry dia mahazo mandeha. Aza manafa tsy hokitiana ny karamandry e. Ndry irery ihany no avelako manao an'izany ato a. Izany ve madama? Eno a. Fa misy inona madama tena manao zavatra mihoatra mety amiko ohatr'izao foana ianao a. Eny e, saorako foana aloha ianao na dia izany azy e. Ka aza be fanontanianany amin'izany re. Mbola betsaka noho izany aza no ataoko amindry. Rehefa tonga io izy dia raiso tsara. Aza mifampiafahafy izany nareo roa. Fa inona marina ary ny tia madama tongavany e. Dia midika ve izany fa tsy sarotiny amin'ny fahitanana izy fanjava miaraka izy. Dia efa fantany ve izany fa iny no olo tiako. Nefa sy izy toa tsy taitra na maneho fahadisompana tenana akory fa ohatrany hoe faly be izaniko. Nefa aloha no mody ekena foana e. Eny ary rery madama. Dia misaotra tompoko. Fa hono madama? Mianao indry aho e. Ary ilay zanako angamba madama tsy nanaraka anao aty indray. Sa ilay monsieur Tolotrino izy? Kanefa toa tsy izay akory ary ilay anarana nolazainao tamiko. Tsy monsieur Tolotra ka. Niaraka tamiko tokoa izy fa mbola nisy dikely nalehany tany amin'ny province dia izay tsy nahitanareo azy tamin'iny andro natongavako iny. Ay ve. Fa efa te hita azy izany ianao. Nareo azy efa mifandray bisahato. Madama koa mba fanontaniana fotsiny ireny ahy. Efa fantatra nge. Sy aho hoe madama e. Ianao sy ny zanako fa fanjava bogosy kely koa nefa miandry Inona foana koa ary ny antony jerijereny reto mpiasy reto ana ohatr'izao e.
sady ohatry mitsikitsiky sy manajanaja be azany daholo. Mety nahita ny fanjavalenanao netinety teo angamba dia manatsafa. Fa mba inona tokoa ary ny asan'izy iny e. Fa ilay zanaka madama ve izany mbola any amin'ny provinsa any amin'ny aneksan'ny orinasa tokoa sa efa eto e. Nefa maninona no tsy hitany serana ato ampiasana mihitsy. Ohatry, assistante madame ity miantso ity. Oui, allô? Mba iza koa izany? Miandry anao ivelany eo izany ilay olona fa tsy niditra. Ka ny asako ange ato be da be. Ho raisinao ny asako? Madama ve no teny an'izany? Ay, ok ary. Merci. Mba iza koa ary izany. Ohatry, fa tsy fanjava ve io ao anaty fiara-miandry ahy io e. Tsy ere izy mianakavy ao ampiasana fa reto tazana misikilikily reto daholo. Aleo aloha ezahana tsotononina ihany ny anarany sao dia ataondreo fanalany eo vao afa-paraka ny madama eo ka. Zange waka tena mbola perinasa tanteraka rehefa ora ohatr' izao e. Demondra, tsy aritro tsondre. Tena faly loatra. Inona moa izany no tokony afalifaly anao eo ka? Tsy napositro avy hatrany dia ifandray be ohatr' izao tsikako. Tena tsy naposiko e. Sady ianao ka tena mahafatifaty be mihitsy. Fa ny fahitanao hatramin'izay izany tsy nafatifaty. Ianao koa izany. Fa tena tia tokoa ve aloha ianao ty ha? Fa ho averiko aminao impiry koa ary izany vao tena ino ianao e. Demondra, andeontsika andeha resto dia any miresaka tsara ary e. Andeha resto? Sambasamba. Fa misy inona nefa e? Sa aiza ary ny tianao e? Andao any amin'ilay akanym-pitiavantsika. Ay ve misy an'izany koa e? Mba hoento any amin'izany akan'izany ary aloha e. Io indray ianao ilay manany ihany. Ohatra ny reny hoe dia vahiny be ireny ery. Eny e, mahafinaritra rehefa tsy mihafahafa amiko ohatr'izao ianao. Fa misy inona loatra ary ety amiko no ataonao tsara dinika be ohatran'izao aza any. Ary ohatra ny fimezana fotsiny ireny nasetranao ny fanontaniako e. Fa mahasarika be kosa aloha le fitsikinao e. Izany re ohatra ny hoe niova be izany fotsiny ianao. Fa niova ahoana koa ary e. Hitako. Fa andraso vetivety aloha ampandraikely ny ao ampiasana hoe voaka kely sakafo dia rehefa kelikely eo verina. Efa vita resaka reny amin'izany fa tonga dia miakary ianao anaty fiara. Efa vita resaka ahoana koa. Efa nera tamin'ny madama re za dia nanaiky izy hoe hoentiko kely aloha ianao e. Io be vazivazy manatsosotra zavatra io ihany mahavoanao a. Ka andaso ary ange atsoko mihitsy izy rehefa tsy mino ianao e. Dia ao fa ho atao main libra mihitsy ty. Miantso amin'ny madama. Allô? Oui, allô? Ndrikako io. Toa tena feo amin'ny madama tokoa. Sao kosa ary dia mpiara-miasa amin'ny madama ivelan'ny orinasa ity fanjavy ity fa mody manafina amiko e. Dia noho izany koa ohatra nahatafidirany tao ampiasana indray andro ry. Hitanao, izay dia milamina ny resaka. Aika midira amin'izay ary ato anaty fiara e. Zary momba gagako. Fa taiza aloha nahazoanao numero amin'ny madama e. Sady ohatran'ireny hoe efa mifankazatra be ireny ery ny fandrenesako ny fomba firesaka reo teo. Tena sasay ianao ity ka. Tsy haisony izao izay any an-tsainy madama any. Inona moa ny zavatra tokony ho sainy eo e? Kolona be nge ny madama iny e. Zao ka izany vao fantatrao ka. Na dia izany azako. Ka andao amin'izay ary any amin'ny resto tsika miresaka tsara. Andeha resto. Maninona rehefa raha any amin'ny toerana kalokalo mitsika miresaka e. Zara teo tsy mbola noana. Ka andohary tsika ho any amin'ilay zaridaina ny teneninao e. Izy any mihitsy. Aiza ary zao zany io. Dia hoe anao akamantatra ve? Ianao ity tena tsy naposiko ohatr'izao mihitsy ka. Fa maninona anao zao zaka sa diso fanantenana be anao fa aiza horribla be? Kosa ianao aza tena BG be ko. Za zao ve raha milahatra aminao hitany akory? Tsy misy an'izany re. Ianao aza kai tena tsara mihoatra no mieritreretako azy rehefa tena hoe hita mivantana ohatr'izao ko. Rehefa mivantana. Fa hatramin'izay izany tany anaty nofy. Lehibe any ihany keliko ity. Fa ianao kosa aloha dia tena tsy nahaposiko ohatr'izao mihitsy e. Tsy mihafahafa mihitsy sady mora ifandraisana. Ary ny tena nafaly dia tsika samy tia rehetrana. Angahony ianao mbola tsy mahatoka ny fitiavako ihany ka. Izay za vao tena mahatoka. Oay,
tonga sika io eny le zaridaina andraso vetivety ary fa hosokafako varavarana ianao efa ela tokoa izay tsy nankenesako tetỳ izay ka jereo fa namelana daholo reo voninkazo mifanandrify amin'ilay fipetrapetrahantsika fipetrapetrahantsika aiza moa zany ka andao fotsiny hoe ny fahazabeany ihany eo ka eto eto ve ka maninona nefa raha etsy amin'ny sezetsika no mipetraka indray fa maninona anao indray zao eto ka eny ary fa misy inona nefa tsisy ninona ka mipetraha amin'izay ary fa tsy lozanao mijajirika fotsiny eo dia aleo za mba iondakondana eto amin'ny sandronao eto jery angereto voninkazo mahavelombelonay ery tena tsara tokoa aloha mety no le orana avy matetika angamba dia morana melana ary ve misy olatra kely ty tananao ty zay vao tsikaritro fa naninona io mahita amin'izambola kely io akia dia io namela olatra io izy ko ao ary asiako ba kely amin'izay afaka tsy afeniko an'ory dia mondra fa mitarika alahelo any ny fandehanana eto amin'ity toerana ity aza asiana alahelo izany sony kosa aloka fity eto na afaka ny alahelonao raha mba fantatro mantsy nefa ianao dia makafiny eto ery sa asa mety fandrofiana ihany ianao mba efa hoe avelao azy izany ho any oay tadio aveza koa iny aleo aloha hialika eto tratranao ka tsodrany daholo ilay zandry dia mondra aza matahotra fa nandalo kely teto amintsika fotsiny le izy dia levony tadio manditsoka be iny ko nandalo kely fotsiny ahoana oay indray le rangabe miteniteny foana ndao hiala teto ingana ka rangabe aizy iny manantona antsika iny le mpampiresaka na eto foana fa nga adala izy iny lazainao fa hoe miteniteny foana sady hitsoahana ohatr'izao ka ie adala mihitsy sady ianao ihany ary niteny tamiko hoe aza miresaka amin'ny olona ohatry reniko andao fa ina ary mampiazo azanao eo tena tsy misy azoko anke izany lazainao zany ka soary dia afangaronao amin'ny olo-kafa aty sa efa manana olo tiana tokoa anao dia mifangaro ny lohanao ka zavatra nytonono ny vavanao zao ve dia tsy tsaronao tena tsisy azoko mihitsy ange zandry dia mondra maninona mora andrasantsika eto izy dia hoy teo izay lazainy andao any anaty tobila dia any miresaka ka tena mpilalao ody mariny ty rangabe tika ny zavatra nandraraha fanjavaza matsy tsy tsarony akory sady ohatrany hoe lasa manavao resaka be izany zay aza hitako ka vokatry ny nandresako an'ilay zavatra ny fona avy tamin'iny daholo izao raha azoko tsara nge zany dia efa pakeo amin'io toerana io ianao dia inona koa zao no antony tsoahanao an'iny olona iny ka tena marina ihany ngamba le ahako amin'ny indrangah iny hoe ahoana ka hoe mpilalao odiko mpilalao ody ie nezy eo tsara moa fa dia ianao ary ny ahiko voany voalohany eoko tsika angamo maninona azy no asiana an'izany ka aiza na lalanao raha hisopatra antsika mihitsy ny tanjony iny hisopatra ahoana koa hoe olona samba ny vohita ny vidy hosoparany ka tena mitoniny mihitsy aloha ianao fanjava fa ao tsara ve ianao ty andriamanitra aho fanto tsara ihany fa saika mivily tany amin'ity sengeny fiary aleo angamitsika ody ry dia mondra fa marary anga ianao sa misy inona to tera-tsemboka vetivety teo tsy informa tampoka tokoa ary dia mondra andao ary aleo mody tokoa raha izany dia mondra misy zavatra tiako anontaniananao mifanto tsara amin'ny familiana mihitsy aloha ianao ka tena fangaronao mihitsy zay ry dia mondra zay avao tena mino mininona ianao fa inona daholo re zany ry tompo tsy manameloko anao ary dia mondra tiavo sy ajao le olo tianao fa na ny anarany aza tsinona tsy afaka ao ambavanao enona dia nilazainao anarany kozainao azy mialatsiny aminao koa nefa satria nafiny-javatra taminao mba alalako tsara ny tomponao tena tsy misy azoko fa misy inona anontanoan'le fanjavanao tsy manometsiny anao satria zany tsy nahalalatsy tiany ao fa tsy hanelingelinanao tsony dia mondra aza mandatsaka ranomasony amin'izany zany diso
kanefa kosa raha sitrako dia aza tao mampiselanelany eo amintsika izao dia mifona fa nanao fangalam-pery taminao za sy mama inoko fa efa mahafantatra ny marina fa mody tsy mahalala fotsiny nanantena hoe tena tiato koa ianao ay mety namaso fotsiny ina loatra ary mahazo fanjavy ty tena tsy misy azoko izay lazainy misafotofoto be trano hoe mirediredy hafahafa zany kanefa nge izy mbola mahavita mamily fiara tsara ihany tsy mahateny tsony ianao satria tsy nahafeny vavanao na dia zaza miresaka aminao dia mbola ny anarany ihany tsy afaka ambavanao fa bon tsy aneranao na dia hoe samy ty azytsika joly ny tiavinao talohako hafa ihany moa tsy zany vehivavy hoe manajy an'olo tiany zany raha misy olana na ohatr' zany dia aza misalasala manatona fa eo foana namanao aizy ianao no terina ale za ialy eto fotsiny ka fa tena ao tsara ve ho ahy ianao oy aza manany amiko ka ao tsara na dia isy fanantenana kely azy za ngery arety s'il te plaît ajo fotsiny ho ahy taminao ny olo tianao dia zay ny aleto zany ianao fa eto amin'ny manodidina eto angano misy ny tranonareo ka ary moa zany iziko na ny misy ny tranonay aza tsy tadidy ntsony tena azo ny zavatra mihitsy fanjavy tika tena tsy normal izao dia mondra eto fotsiny amin'ny aly demondra tena tsy niherika akory izy marina ohatra fa ino ty mampitomany andry fa misy inona demondra tantarao fa jereo angety indrira tsy mivoaramena ohatra n'inona loza ary neny dia indry zany mino hoe voan'ny fahaverezan-tsainy fanjava tena hoana nefa ny mbola mahatadidy andry izy ka nazako azany mba fanina ary neny tsy mbola nanao ohatr'izao zany fanjavatra amin'izay anerahanay so tokoa saroka efa nahita tsaratsara noho indry izy dia mody mila vaniny fotsiny sarotra inony zany ry neny asako tena misy zavatra mahazo azy iny mihitsy izay ny lazako hoe so dia mba voan'ny misavy ny lerangabe iny ary izy fa nga moa ilay fanjava ny delira sa ny teny zavatra tsy voahevitra ny lazaindrefa voan'ny mosavy sady anga koa izao olona rehetra izao dia ho azoazony mosavy mora foana ohatra n'izany daholo ka tena tsy haiko ry neny oay madamo tia mamerina miantso ity fa aleo angamba aloha resiko vetivety kely dia tsara ny ranomaso rehefa handray an'iny telefona iny allo bonsoir demondra manao ndry ao fa za moa maninona ka sa aleo ary raha pitsika miresaka tsara raha mbola tsy mazotso ndry zany zay fa bonsoir ianao koa madamo fa resakinona ary zany dinga koa moa fantany olako manontany izay mahazo anahy izy tena hafaafaka zao amarina vo mahatsiaronona iny miadalako ihany no natonga zaniko efa impiry moneny ny antso ahy sakafo teo fa tendrozako ny konetaka tato fotsiny mifiry tokoa moa zao efa miraika ambe volo ralina kanefa mbola tsy azo tory ihany maso amin'izany bongo otry iza koa zany tsy mahalala fomba mitoraka varavarakely amin'ny andro alina izany andraso hoe atsokolovineto andrekako io fa tsy fanjava ve io mijoro ao ivelany eo io andraso hoe sikafako moramora ty varavarakely ty fanjava fa maninona ty amin'ty alimbe ty koa ianao raha eno ny dada teo angamba ny anianao an'io tambo io dia asa fotsiny nanao bisotoraka izy dia lasa mitako n'ilay garage ny dada salama ry tovavy zao tsy ho ela ntsony dia ho fantatrao ny marina rehetra efa le endriny nofo sy rara teo no niresaka taminao hitako tsara ny fifaninlanana nisy teo aminareo omaly azadinona nefa fa
eto foana hanampy anao. Avelao afa tsy te henanao sy zelazainao tsony mety anao mihitsy angamba no antson'izao zavatra rehetra izao. Eo ianao dia mbola mody manatsafy eo ihany. Tsy azoko hoe ina ny idiranao lalina amin'ny fiainako. Zao hoe tsy nisopatra ny fiainanao velively akory ny tanjoko fa hanampy anao aza araka ny teniko taminao hatramin'ny voalohany. Ary everiko ihany fa manambitana ianao matoa ny faneritra tamiko. Fitandratsy angambe. Raha mba fantatrao matsy fa na ny olo tiako aza nge lasa tsy mahafantatra ny anarantsony. Mahainao moa izany. Ka mbola maro tsony ny zavatra tsy mazava aminao hoe eny e, azava aminao tsy ho ela ihany izy fa ity aloha raisy ty numéro ako ty dia azariana fa tehirizo tsara. Aza moa raha rotonao foana ohatr' izao ny hanomezanao any numéro anao. Fa mba tena afaka manampy amin'ny olako tokoa ve aloha ianao e. Eny e, fa izao raisy fotsiny aloha ty ilainao iny eny ary aleo raisina ihany. Atsoka ianao raha toa ka mbola hafahafa fanjava. So mantsy mba ianao tokoa ny mahavany olany. Inona ny antsoinao amata? Mipetraha mihitsy alondry. Fa nisy inona fa ohatra ny eratreratra be izany ange ianao e. Tena misy zavatra hafahafa tsy mazava amiko ka ilako fanazavana avy aminao maika dia maika rery dia mondra. Fa fantatra be angano feoko maly hoe avy nitomany sa inona mahatonga anao anontany an'izany? Tsy izany mihitsy ka. Fiana nampitomany Andrimaly? Ka tsy misy inona ka. Entary ny resaka ao e. Zao ry dia mondra. Tena mistery amiko ilay vazy misy rozy mena ny menao. Fa lasa aiza tokoa aloha ilay izy teo e. Fa misy inona madama. Tena maizina amiko marina e. Dia mondra, nandalo tato amin'ny boroko ilay zanako dia tsy haiko hoe inona no nahavoatona an'ilay izy teo fa dia vaky ny parasaka tamin'ny tany ilay vazy. Ary toy izy ny teninao madama fa miainanao nge izaho e. Dia mondra, aloha tonga eo mihitsy ilay zanako dia ho fantatry indriny marina e. Nanafy ny zavatra tamindry koa mantsy ihany tena marina. Dia lasa nanao fangalam-perina reo. Ho tonga eo izy hitondra n'ilay zavatra hitany ka nampikorontana ny lohana mianaka hatramin'izao e. Efa eto ange izany ilay zanakao e. Ie, efa eto izy ka. Fa tena mbola tsy fantatry dia mondra tokoa ve izany sa azy? Eny e, tsy mbola nisy fotoana tokoa moa nampisehoko ny sariny tamindry. Fa efa ho avy eo izy dia ho fantatry ny tsara amin'izay ka. Efa nifampiresaka ihany nareo fa tsy fantatrao fotsiny hoe sa aza ilay nanoloananao. Ny fanahiniko sy nampahafantarina anao mihitsy moa izany e. Ahitako ny tena fihetseham-ponao. Tsapako ihany hoe diso ananao an'izany. Efa nifampiresaka tamiko hoe monsieur Sahaza? Eno a. Dia ovy? Efa ho tonga eo izy dia ho hitanao e. Fa hono ary dia mondra? Eny tompoko. Vazy sy voninkazo ihany ve ny napetraka ao teto amin'ny latabatra sa nisy zavatra hafa? Fa ahoana tompoko? Izany manatona izany angamba izy fa leo aloha fafana ny ranomaso. Anisan'ny zavatra tena tsy zakany mantsy ny mahita amin'ny tomana ohatr'izao. Mama, afaka mandroso hoe sa mbola mandray olona ianao? Mandroso ianao sa aza? Ianao raha teo no andrasanay? Miala tsindry mama fa somary elaela kely avy tonga. Oay, dia mondra, fananina tampoka teo koa re e. Oay saza, ampio aloha e, torana le zanak'olona. Sao ary le efa nahiko. Sotsika daholo zao. Fananina ianao? Ndraso, alio bataiko azo toerana izy. Dia koseho aloha ny tanany e. Jereo. Dia mondra. Milatsaka ao azy ny ranomasina. Aleo ngamba hitsona dokotera izy ry saza. Andriamanitro, fananina teo ary ty zanak'olona ty e. Mifonjay ry tompo raha toka noho izay na tonga an'izao. Iny kosa faniratra masonika. Dia mondra, fa maninona ianao e? Finna nataonao aty. Maka mihitsy aloha any ianao ry dia mondra. Raha tsy voatatiko teo aza angamba nge ianao dia asa fotsiny e. Ty aloha misy rano ao sotroy. Fa maninona no ampijaliana ohatr'izao? Tena maizina amiko ny tany aman-danitra. Tsy hitako tsony izay eritreretana. Fa mampijaly ianao ahoana moa zary dia mondra? Aza maresaka be aloha anao ka
marina apaka ho toerana tsara izy ry sahaza azo rivotra. Aiza marary anao dia mondra sahaza fa sahaza hoana moa ianao sa ve izany efa malahelo loatra n'ilay malalako dia mampitovy olona. Tena mbola tsy ho tsara ny sendry mama fa aleo ngamba ietsoana dokotera mihitsy ka aza etsoana dokotera izany aka zange tsy maninona aza miala eto anilako ohatr'ilay malitsony fotsiny ianao fa ina marina ho any nataonao tany aminay ao maly alina eno afa makahina tsara aloha dia koa ny rano sotoa fa tena mbola tsy ho mihitsy nge izany sainao izany madama izy ianao teo ty ahy madama izy mifanjava ilay olo tiako dia mondra ahoana tsara ary tao tsy mamaly madama fa nipetraka indray tiana koa mampilatsaka ny ranomasy madama azafady re madama efa izy miaraka amiko fa tena miala tsiny amin'ilay zanakao efa lasa mifanjava ny foko. dia mondra tena io tovolahy io izany le lazainao fafanjava olo tianao izany so koa zaza dia afangaronao amin'olo-kafa ny zanako fa zanako ahoana madama fanjava io manoloana antsika io fa tsy monsieur sahaza izany sa zanako izany fanjava io rery fanjava mba hazava ho azy tao tsy mamaly ianao ry fanjava tao n-dranomasinao fotsiny mizohy amin'ny tavanao fa naninona teo tokoa nefa ianao hitan'ilay zanako madama tokoa nge hono le peratra nomenao ry fanjava dia mondra na daholy ary mahazo anareo dia maninona koa any finy madama mafy ohatr' izao madama mba te ahita an'ilay monsieur sahaza zanakao nazavako aminy fa any fanjava le peratra nataoko tao anaty vazy iny efa tiatanako ity le peratra ry demondra tsy mila miantso an'izan'izy izany tsonitsika fa ahoana ry fanjava andraso tokoa fa hitako ny hevitra mba halalako hoe rediredy fotsiny ve zao sa ahoana marina demondra mba azonao tantaraina mama ve ny fomba ny aona antsika sy ny fankalalantsika hatramin'izay ka hatramin'izao tia afantatra ny momba n'ity peratra ity manko izy mpimaso asaasa ay aleo ary fa ho tantaraiko ary maninona hoa madama ny latsatra ny maso foana aleo ngamba zao no atao iantso an'le rahalahy ambadiko dia miara-miresaka amin'ny any an-tranontsika dia mondra aza le efa lavitra ny fisainany iny fa na dia samy mbola tsy mahalala an'izay tena marina amin'izao tantara izao azy tsika eny ary etsy ary ho tantanako ny tananao ary tena goavana be nge le trandro madama ny zaridaina tsara karakara ery ny trano ny mpanakarena marina eny ary miandranao aty an-trano izany izay efa ho tonga eo ony izany ilay zao dahako fa dia hiandraizy aloha izany tsika ka andao amin'izay ry demondra mandrosoa retsy aza miafahafy eny tompoko ary tonga dia mitady-dalana mihitsy angery fanjava izany manoatra no reny efa zanaka trano reny mihitsy tsy niandry amin'ny madama akory trano malalaka be o kosa ve kia mipetrapetraka iry dia mondra za aloha andeha haka-ranom-boankazo sotrotsika raha matosoary mpanampy an-trano mantsy raha pitsy vao tonga eo indray tsy aleo ve alaiko mipetraha foana ianao ry fanjava mba mampimea koa ianao ty ry fanjava ka aiza no ahitaonao an'izay misy ny frigo amin'ny madama any angatsika ny an-tranonao mba zista fahalalam-pomba re izany reto ary ao misaotra tompoko fa efa izay nampidirin'ny gardien ao izay kosa ngamba le olona andrasantsika ka aleo aloha tsy hainaiko vetivety ary misaotra betsaka ry Désiré namaly ny antso mandrosoa ty amin'ny lalindalina izy no Désiré ry Diamondra Zodago dia izy moa izany fihetson'ny olona azy dia izy kosa no Diamondra ry Désiré salama tompoko ary ny ova be tonton Désiré izany amin'ny fomba fitafy sy ilay volombava tena saika tsy fantatro faly mahafantatra anao tompoko Diamondra indray efa fantako ka taizaka ny fankalalantsika raha tsy madiso otrany tsy vaovao amiko tokoa aloha le feo
na le endrika aza. Aleo angamba hoesoroko le solomaso mainty fa atao ohatry ny fanina mantsy raha manontoko kely diamondrako. Andrekako fa tsy ianao ve le fanena amiko matetika iny e? Tena le ranga hitako matetika amin'ny toerana fipetrahantsika io ry fanjava fa ahoana izao ry madama? Avanao zany io olona io? Efa mifankafantatra nareo. Azo lazaina moko fa azao hoe tsaratsara kokoa angamba raha amin'ny saratoerana nareo roa mialohan'ny zavatra rehetra. Eny ary Azo tokoa ry izy roa. Reny mpitsabo sy mpanafaka olona amin'ny fatotra ireny no tena asan'io zao dahako io. Tsy midika akory zany hoe nisy namosavona ohatr'izany ray amintsika ireo fa misy trangan-javatra hafahafa tsy takatra ny saina miseho amintsika ka izy angamba ny manana ny fanalahidiny. Zara teo nanofy hafahafa izay foana tato ato ka asa raha misy ifandraisany amin'izany. Raha io rangaha io tokoa aloha dia efa ela misisika iresaka tamiko e. Fa ny tsy nampoziko dia hoe misy roam-pihavanana eo aminareo. Ka izao hoe sakavy dia notsaboko tokoa ianao tamin'ireny saingy ianao moa tsy nanaiky ny anatonaziko. Maminao loatra ny zanaka iny ka dia nanahirana ny andresy lahatra anaoko. Sarotra aminao raha teo ny ino izay lazaiko. Fa izao angamba andeha atao aloha e. Tantarao amin'ny Tsipriany aminay ary ny fomba nahitanao an'ity peratra ity sy ny onanareo sy fanjava. Mety azavazava amintsika angamba aorianan'izay misy telo fonosiny zao raha zao ka. Eny ary somary lavalava ihany ka miangavy anao mba nampaharetana. Indray alahady. Dia izy zany nampanao anao an'iny voninkazo iny teo amin'ny latabatra? Raha arak'ilay nitantaraiko anao teo. Ary izy koa no nampiteny an'ilay teny fisaorana nataoko taminao iny sy nampaniraka anao an'ilay peratra tao anaty vazy. Andriamanitra. Aoka izay aloha ny ranomaso zareo fa matoa za eto ary nanaraka ny ramatoa kely diamondra dia efa nihelohelo tamiko ny fanahin'ny fanjava satria mbola tsy foniny eto, mbola tsy foniny ny reniny. Fa na fanjava ahoana moa? Ka raha ny tena marina dia ianao raha zazavavy no hiraka ny mety sojano sy hampandry ny fanahiny ampiadanana. Tsy azoko tompoko. Izany ka. Fa iza ny lodomandry ka mila tsodrano? Mba lazao moa marina raha misay tena vonina ny tony sy koropaka tompoko. Mba lazao reny marina e. Ka izao ary aleo tsika hivavaka amin'ilay pahary mihitsy ka. Napetra ny moramora teo ambony lohako marina ny tanany. Marina raha mba misy fantatra izay lazaiko. Ohatrany botabe izany fotsiny ny lohako. Andrekako eo tomato azy ny tsiro dia indray fandrehatra. Dia misy zavatra vaky koa any ambadika an'izany. Ohatrany hoe fitaratra nisy nitoraka izany. Misy mikapoka ny varavarana rehetra. Matahotra manoatra no ireny misy fanaratsy manakorotany ireny. Izay kosa fantsahatra ka andrekako nindary izany tsy afa-mihetsika ny vatako manontolo kay otrany misy mangetsa mafy be izany kesa kay Mitsahatra ihany marina ilay safotofoto teo rehefa vita ilay vavaka. Sa ve fandroahana fanaratsy ilay nataony teo iny? Tena efa miraiky tapisako tompoko lahy. Izy indray tsy masika fa tena mbola tamana eto tsy sary-piara aminao ihany koa izy fa ny mifanohitra amin'izany aza fa izy satria tanteraka ny fanirinika. Fa izy izaka raha amin'izay diamondra ilaza ny marina rehetra aminao amin'izay satria efa nahazo lalana avy aminy tonga ny fotoany ka ento ary ny teninao fa tena mitentena mafy ahy dia mba manatona amin'izay ianao ry fanjava fa matahotra izany ka. Aleo izy eo ihany ka atoloy aty aho hoe le peratra sy azafady. Ty ary zao hitanao ty peratra ty hifanjava ny tompony ty ary io manolonanao io no reniny dio akaiky ny reniny io sahaza. Madama hoe ny reniny sahaza tsy azoko tsara. Diamondra efa lasa koraza ny fanjava ny arahanao le rahalahy kambana aminy le mipetraka tany ivelany ko io hitanao io tsy hainao nefa nanavaka azy milalahy ka no heverinao fifanjava foana izy mianaka koa moa nanafina fa mba hoe nareo saminareo ihany mifampiresaka sy mifakazata tsy kelikely hay moa lasa ny savoritaka ny rarako samy tsy nisy nanam-po raha verina diamondra
dia kambana izy niralahy fanjava le fanodimandry azazy io hitanao io ahoana tsara hoe izany ho ah zany hoe niaraka hoe loza marina fa torana indray dia mondra andray so kosary dia tsy tokony ho resahana amin'ny tsony zao resaka izao tsy maintsy mazava ary faranana an'io ny resaka ary tsy maintsy mangataka tsodrano io ny amin'ny toerana nandeverana ny fanjavatsika mba tsy ahasarotra ny raharantsony raha pisy dia raha pitsanika fanjava trerery fanjava io izy fa mitelira ry zoky eny so angambaloana totsika andao alohatsika ho any amin'ndray aman-dreny ny anazava ny zava-misy dia raha pitsantsika dia miaraka makany amin'ny fasan'ny fanjavaka ary zaza ho atao tsy hainao teny mihitsy eny nazako aza moa tena tankina tanteraka tena tsy hitako tsony izay lazana ary mama mampalahela loatra ty tovavy ty ay ve ka mbola nihelihely teny le rahalahiko dia ny alahelo ny tamin'ny nataon'le vehivavy olo tiny ihany ve no antony izao tsy mihinana zany ahy amiko dia fanjava ianao avy fanjava fientanilaka eto izany malalako izany tomitomany indray rery mama aza mitomany tsony hoe avy eo eto amina eto avy tena mafo mahazo an'le zanako dia tsy nandray ampiadanana mihitsy izany le fanjava keliko ty zanako lolako ny tena mampalahelo nana tena zavatra iry ay olona efa maty teny arahana dia sanatria ve ka ny voninkazo le nateriko teny ampasana ihany iny nomeny demondra iny voninkazo na farana manokana avy any ivelany karazam-boninkazo mateza be le teny ampasana tokoa iny ary mila averina eny rapitso miomana aloha dia andao any amin'ray aman-dren'ity zazavavy ity ka izy azy ty rendrika teto ampifokoko sa ve torana indray izy io mahatory izy ka mbola hifanjava ny mampandry ny saina io fa zao hoe batao moramora fotsiny izy dia etory anaty fiara dia andaontsika ho ahanainga ka ny tranony aza nge tsy mbola hitanay le karite misy azy ihany ny fantatro tamin'ny alalan'ny fisiny andao fa za mahita ny tranony ka anyizay ianao ry zanako raha mbola hitako aloha iny vehivavy nampamofo anao iny dia tena tsy amelako fa ny mahagaga tokoa angery zaza dia ohatra mitovitovy izany ny tantaran'izy roa ireo samy voadona ampity mystera marina ny fiainana ka ary ve ny tantaran'izany tamin'ny mama koa dia mondra izy io nge tsy mba nanafina nininina tamiko izany ary tena efa nitsiritiko mafy kanjo moa ilay zanako efa maty ihany niaraka taminy oko zay ry mama andao amin'izay tsika ary anange andao somary mavesabesatra ihany dia mondra izany ka jereo ty izy fa mamikitra ery hoe fa aiza zany atao anaty fiaratsika izao ry dia mondra andalana ho any aminareo zao tsika ho any aminay so dia sotro rano tokoa aloha ianao oko zao ry fanjava fa misaotra zao maneke foana aloha se ho antsony hoe fanjava raha izay no ambotony azy zay ino tapa-kevitra no any an-trano ihany zany ianao enitra dia mondra ho any amin'ireo ray aman-dreninao tsika dia mba mitsike amin'izay moa tongotsika hitsapititsy le trano andao ay efa riva sahady ty ny androko ho gaga angamo izao ireo ray aman-dreny hitantsika mbola tsara ve no zandry dia mondra izy na dia somary marary aza ny lohako ary efa ty antrantsika matotra ihany ka izy izany le teninao teo tena fary be ka andoary ivoaka zao nareo manaraka fotsiny fa zany no miresaka aminy oka mba tsy asiana ranomasy ty fionana ity raha azo atao tena oka mihitsy eny ary andraso ary dondoniny oe salama daholo tompoko salama tompoko tsara fa misaotra tompoko ianao no renina matokely dia mondra ve eny tompoko fa misy inona mandrosoa tokoa aloha dia omeo toerana kely angereo olona ireo ry dia mondra esoreny zavatra eny ambony seza ireny
mialatsiny rehefa somary mikorotana kely ny trano tsy misy tsiny re izay aza ny mialatsiny satria nanampoka anao. Ka inona ro ny zato antondehanareo arivariva e? Tia tovolahy fimpininy tia tokoa ve izany no olo-tiany sa iza? Dia nareo ve izany ray aman-dren'ilay tovolahy raha tsy mahadiso? Ny olana kely fotsiny mantsy dia mbola tsy ny raha fa avy ny asany rainy. Tsy olana izany ka fa tsaratsara fotsiny raha ampitaina ho aminy resaka. Eny tompoko. Fa izao re misy zavatra tena manan-danja tiana resahana aminareo ray aman-dren'ny Diamondra. Fa mialohan'izay angamba dia tsara ihany raha mifakafantatra aloha tsika. Ka izao zato madamo zato no madamo Liliane, tompon'le toeram-piasana iasan'ny Diamondra. Izany indray no Désiré Sotahany, ary le tovolahy akaiky ny Diamondra kosa no zanaky madama lahy tokana. Tsy mbola mpifankatia tsy akory izy ireo faly mahafantatra tompoko. Zay koa toraka izany. Ay ve ianao le madama resahany amiko foany? Dia misotranao aloha madama fa dia tena tsotra sy tsara fanahy amin'ny Diamondra zanako tokoa ianao Tsy misy isorana re. Tena mazoto miasa mihitsy le zanako miasa ao aminao. Fa ny tsy azoko kely fotsiny le teny Ramose Désiré teo hoe tsy mpifankatia zareo, kanefa toa mifampisakambokambony ery sa mpinamana tsy mifankafohy? Ka eo indray tsika izao madama, mety izy ianao hiainy sy ho tony tsara fa izao ny fandehany. Dia izay no izy rehefa madama. Andriamanitra. Ka samy tsy nisy nanampony fandehany tantara moa na ny andanina ny ankilanyko. Tena loso izany marina. Nisy fotoana tokoa nke izany ahitan'izy io nijorojorona ahatra teo am-bavahatra teo nefa tsy nisy olona niresaka taminy akory. Dia nisy fotoana koa izy nilaza fa nahita alika tao amin'ny efitranony tao. Ka efa nisy fananana alokaloka azy izany. Ka efa izy daholo moa izany ko. Fanano nifankatia taminy ary imperatra any amin'ny lalàna iny no nampiray andry zareo. Eo tokoa hoe azafady. Tena mbola tsy nahita an'ity peratra ity zary zareo raha tsy voazao Ka izao aloha mbola tsy lasa tanteraka ny fanahin'ny tompoko lahy fa mbola misariko tamin'ity tontolontsika ity, ary mbola manana tena ny eona amin'ny Diamondra izy. Tsy maintsy ampiona faramoro zareo raha pitsoka mila miaraka makany tsika ko. Tena mampalahelo ny nahazo anjanako. Fa salama tsara veloha izy io toa ohatry ny hodinitsihany izany mantsy ny zavatra rehetra ny tantarainareo teo fa dia lozany mamihana ny oralahany maty io fotsiny. Efa fantany ka fa avy aloha izy aloha no izay tiany eo moa tena lasa ray izy mirahalahy dia toy ny hoe fanjava ihany ny fandraisany any sahaza. Olatra kely amin'ny tanany io ihany no mahasamy hafa azy roalahy. Tena tsy naposika. Ka aleo atao haingana tokoa ry zareo sao dia sanatria ho lasa adalo io ny zanako Tsy ho lasa adalo izany izy ka. Izy indray aza hitako mahatanjatsaina be ihany ko. Mila atao haingana araka ny teninao tokoa aloha satria raha tara kely tsika dia mety efa nentin'ny tompoko lahy nanaraka azy Diamondra. Na dia izany aza nefa dia tsapako hoe tsy saro-piaro amin'ny saza rahalahy ny fanjavy, fa iriny aza ny arahan'izy roko ary saza izay mbola velona no tiany andimby ny toerany. Diamondra, mandeha any ianao miakatra any an'efitra ao raha akaina aloha Antsoko fotsiny ianao rehefa masaka ny sakafo hariva. Ary neny ry fanjava kosa ve mbola eto dia asainao miakatra sahady Mandehana kely miakatra indray fa efa vita ngeny resaka eto raha pitsy antsika dia eo anandray. Eny ary veloma daholo dia biso fanjava malalako. Zao aloha aza ataonareo magaga loatra ny fihetsika izy roa. Iray ihany mantsy izy milalana dia le rahalahy nefa nodimandry aza no niarahan'ny Diamondra. Tena mampalahelo. Mba ataovy re tompoko izay mety fa sao dia diso aoriana loatra ka hidiran-dozy eo ny zanaka iny Eny izay aloha efa lasa niakatra koa iny Diamondra. Aleo angamb'izay angatadalana dia miomana fa mila miala maraintsika. Aoka mba tsy hanao akanjo miloko menana toy izany fa mba fotsy no anaovana amin'ny orampitso dia mitondra ihany koa labozy iray lehibe avy Ka izao amin'ny fitorany manaingitsika mbola hanenjika ora manko. Tsy azo atao tsony mantsy ny fomba raha vao misandatra andro tena tsy azo atao dilan'ny mody masoandro koa nefa. Eny tompoko. Dia izao koa tsy mahazo mitazona an'ilay peratra mihitsy aloha Diamondra fa aleo hijanona any amin'ny saza ihany iny. Izay fa raha pitsika mifankahita Eny ary tompoko fa dia soavany alina daholo Diamondra,
dia mondra ahoana zay neny efa vita homana vendry aho efa zany tonga izany angela olona efa hidina mihitsy aho io ka fa hoaiza marina hoantsika misy dia tsy maintsy alehantsika re oay fanjava sy madamo re nitazako avy eto ambaravarakely re andrasy tsy anaiky io bonjour madame bonjour fanjava bonjour tsara ie tonga dia midira daholo ary eo anaty fiara dia andaontsika andefa mandroso ny ora sy ny fotoana fanjava fandeha hoaiza hoantsika andeho any ambanivohitra tsika ry Diamondra fa ninany fa nareo aloha enjana rahanao fangala-pery mbola tsy mety mininy saiko hatramin'izao inona ny tsy no misaindrika hoe mpianaka ianao sy madamako dia maninona zao nanao sy neny mahabe ohatr'ireny ka fangaza tsy miendrika anao zanaka ka ianao tsy inona may manafina beko mandeha tongotra kely sisitsika dia tonga ry Diamondra ay ary maninona tsy amin'ny toerana be fasana be aty tsika ary fanjava raha pitsy nge ny fetin'ny olo-masina sy fanateram-boninkazo fa tsy androany manarahana fotsiny re dia alamino tsara ny saina ka za matahotra mandeha amin'ny tony fasantony fa mampanofo ratsiko efa eto re za ilozako vetivety eo mama io ngamba aloha ianao fa miatso ahy tonton azao rehefa manome topy dia tatany Diamondra ary ento eto aso hoe zany mahaiza fotsiny manampy tamby azy endry ry tonton hitanao fa zay dia tafaverina Diamondra ahoana zay ry fanjava omeo any tananao tantanako dia akipio ny masonao fa hoentiko iny amin'izay toerana ray izay ianao fa hoentinao aiza koa zao zaka tsika ngeka ety am-pasana tsy misy afa-tsy fasana ny eto amin'ny manodidina eto mahatokiry ianao hoe manaraha fotsiny eny ary avitsoro moramora amin'izay ny tanàna se avitsoro fa ampiona ny Diamondra amin'ny fanjava amin'izay azo aza taitana misy mitomanina reo fa mitony tsara daholo fotsiny zay nahoana kosa nafotsitra ny tanako sa hoe mahazo manokatra maso amin'izay vetivety aloha ry Diamondra aleo aloha katoerana tsara dia zay vao sokafanao ny masonao oay loatra ny nangatsika be tampoka izany nge zay hiratra amin'izay ny maso ka andrikako tomaizina be tsy fakahitana nge ny manodidina an'izany fa nentinao aiza zany ry fanjava ary iza koa iny lehilahy manao akanjo fotsy manjelanjelatra manatina iny otry toa fanjava fa taiza koa ny solonao akanjo vetivety teo hafa mihitsy ange zany pozinao zany Diamondra tsy afaka ny iray lalana ntsontsika manomboketo satria efa samy manana ny tontolo nametrahana azy ety amin'ny toerana nanotriana ny nofoka ianao zao tsy azoko ry fanjava sa ve misy surprise tianao atao amiko dia mba manantsony eto akaikoeto moa Diamondra tsy afaka ny fanakaiky ntsontsika fa efa samy manana ny toerana sahaza azy ianao moa le vehivavy mahery fokeliko sady ihany no tiako raha tena ty ianao dia malika ny zava-misy na tsy hoeto ntsony aza mafanjava dia aza manay fa efa io ny soloko vonina ny tianao mihoatra noho ny tiavako anao fantatro fa tia azy ianao ka tiavy toy ny tiavanao azy satria iray ihany zay fanjava ianao ny fantatro ary ianao rery ihany no tiako fandeha aiza marina nefa ianao fanjava ihany ny sahazy omeko azy ny anarako satria iray rahaniko izy Diamondra tsy afaka mijanona milentsony fa efa ody any amin'ny mandrakizay misaotra ary Diamondra misaotra no ianao mantsy dia afaka mandeha teo tanàna amin'izay ny fanahiko apetra eto ny fasako le rozy ary hotsofoko rano ihany koa le mperatra tsofoko ilay fanjava faharoa eo amin'ny ratsan-tananao amin'ny andron'ny mariazina tsofoko rano nareo io koa no reniko izay tena tianao azatonana fa zaho koa tianareo rehetra mahaiza ny fankaty fa izany no mampandro ny fanahiko be tanàna foleo voninkazo tokana le toerana ny fankahitatsika ny faniriny ny tandina ny fahasambarako any amin'ny misy izay fa andeha ary Diamondra efa misokatra ho ahy ihany koa ny varavarana fanjava
sanoana mo hoe aza velanao rereto a tsy rery ianao ry Demonda aza mana fa ho ampoka fitiavana noho ny teo aloha ianao fa tsofirano andeha fanjava ho a oay misy azavana be mendrika varavarana tokoa io tazako dia efa tsy anisan'ny velona tsony tokoa ve izany fanjava ohatray tena marina ke izany le hoe fanahy izy dia izazaralany tokoa ve izany io velona fa fanjava ty efa hody any mandrakizay ty fanjava tena maty vokatry ny fitiavana tokoa ve izany ianao fa mba iza loatra izany vehivavy izany e fanjava manaiky ary ahy velo mamara-beo izany malalako izany mandria-piatanana misaotra anao tamin'izay rehetra vitanao tamiko ianao nanisany nanome miampisiana indray ho an'ny fiainako fanjava avelao aloha hitomany ianao fara misaotra ry Demonda veloma mandrapeo izany mahalalako izany iny fa nisotrana kany amin'ilay hazavana be fanjava dia iny izy fa mianlevy sy miamanjava fanjava dia mondra okakizay oka moa izay zay nge mbola eto foany oay efa katakila patopasany ty viniko ty aty izany misy nofo mangatsika n'ilay fanjava keliko andaon'izantsika hiala teto fa mbola io le silany amen'ny banky ndao dia mondra madama avelao aloha eto indrisy ry fanjava indrisy avy aloha izy hoe fa areto dao le laposiany aminareo a dia ampy atao amin'ity zavatra ity ataontsika eo amin'ny sisypasany reny rehefa samy maty daoly le lafo dia izao koa mbola afaka miraro soa azy farany nareo dia avoay le voninkazo any amin'sesy zaza mila miara mametraka an'iny eo andoha fasany ianao sy Diamonja ary farany miara miombavaka tsika ho fanaova-meloma farany azy Zery Diamonja isotro rano ianao okizao ry zaza ndao ary araha metraka n'ity voninkazo ty tsika ndao ndry izany nametraka n'ity teo ambony latabatra ka ndao ary ve misy ny sariny fanjava eto amin'ity takela-bato ity zay vao voadiniko io tokoa ianao mbola mitsika mandria-piatanana ary fanjava voapetraka marina le voninkazo dia nitoraka ty taotratrako Diamonja okizay ry Diamonja okizay mirotsaka indray izany orana izany ka aleo ary ho faranana amin'ny fanaova-meloma farany amin'izay kosa vity ny androany fa leo ngamba angatadalana amin'izay zay ry dada sy neny Diamonja be misaotra betsaka le izy mianakavy mino angamba fa ilamina amin'izay ny fiainan'ny Diamonja zay lohiry Diamonja efa fantatsindry zany ny marina rehetra ka mahaiza amin'izay manamboatra fo mbola io koa eo ny rahalahy ny vonina ety andry izany naingako tamin'ny dada sy nenina ny naraina teo anaty voninkazo any fanjava ny voako ny trano kanefa ny zavakafa ny lazaiko tamin'ny zareo neny mino afa tsy amety sy niaro zareo izay hoe izay tokoa moa izany misy an'le fasan'ny fanjava to etsy aloha etsy angamba izay raha tsy diso ny fitadidiako io tokoa eny tena io le takela-bato misy ny sariny fanjava ndraikako iza koa izany ndraika ny soroko izany za ihany rehefa ina ary ty taitaitra be ty sahaza ianao koa manaitra ka mialatsiny ary re ave ianao koa nakaty anaty boninkazo an'ny fanjava sy papana tongeko aty ka dia zao zana hitanao io ka manaona tokoa aloha zao ianao ary Diamonja efa nampionina ny foko ary sahaza
efa nampanaiky ny zava-misy ny saiko fa mahandro fanateram-boninkazo ny androandroany dia ozy aho hoe rarindra mba mandalo aty. Tsara zany ka azonao tsona hoe fanjavakongy ahy samy misy fanjava ny anaranay mirahalahy fa zany hoe ny anazy lasa anarana fiantso mihitsy moa zany tsy mampaninanao tokoa ve ny atsokanao amin'izany anaran'izany efa hoe tsy maninona ho ako ny ary fanjava koa raha manaiky tokoa ianao dia ndao hiara-hinana zavatra mangatsitsika kely aloha e avy eo anao ateriko monty tiako be mihitsy ka zay sady ve rangatsika dia tonga fa ngah ianao mbola tsy mahasaraka ny andro azo ty fo maizinako way inona koto no lazaiko aza manary efa meo ny eo fontsika e eny ary fa mandra-piona indray e soavaliny dia mondra sahaza tena tsy mampino hoe olona roa samy hafa ianao sy fanjava ohatrany hoe fanjava zany ihany le nitondrana nandehandeha teo fisaka ilay nanaritra indry teo le efa maty ve iny sa le mbola velona eny koa izany dia mahita lazaina mihitsy ka aiza koa nisy angatra hitondra fiary iza ny mahalalako izy azy iny efa maty kanefa mbola nahavita nambabo ny fondry ihany izy vitribitrika iringa dia mondry zany iverina hiasa amin'izay zany fa inona moa no tokony tsy hampavitrika aho izy madama ka ireny zavanitranga tamin'indry voatsely reniko eny tsara rehefa nahaina madika pitsindry sokoa fa teo fanjava na melombelona indray fanantenako e raha tsy izany mety tsy mbola hita madama mijoro tahaka izao a fanjava sahaza re a gaga mantsoko fanjava ny atsoko azy manomboko izao ay satria ray ihany izy mirahalahy rehefa nanaiky ny andimby azy raha teo sahaza ay ve dia efa milamina zany ny aminareo roa kely tsy nanano sarotra any ny tiany sasa satria ohatra ny fanjava ihany izy efa mifampiresaka tsara izay ary tsy hoe akory ny endriky fanjava eny aminy ihany ny tiavako azy fa ny amin'ny mahasahaza azy koa zany ka izy io eny mahafinaritra ny mandrefa efa mifankahazo tsara nareo fa zao tokory dia mondra misy zavatra tiako omenandry ato ndraso zany madama reo sokafy hoe otry tokiraro avodin-tongotra sy roby tsara tarehibe fa misy ina nefa androany dia nahavatra ny vity an'irety zavatra eto ahy mihitsy madama misy fotoana saiko vonjendry retsy tena important be le izy indrindra fa ho an'le olona ho vonjendry ihany rendez-vous momba ny asa ve zany ampanaovinao azy zany sa inona dia ahoana ny hoe tsy maintsy manao an'reto akanjo reto mba io fiomanana mantsy tsy dia mila fiomanana be manao ahoana akory le zavatra ho atao any ka any re dia mondra mahita azy dia ety koa ny saika adiniko mila mamonjy io fotoana io koa ireo ray aman-drenindry fa inona daholy ary zany ka aiza ary le toerany ndraso ty amin'ny taratasy kely ty ny toerana sy ny ora dia zao dia tandremo so dia tara fa somary sarotin'izay le olona mifanao fotoana amindry ihany ory madama to androany tolakandro ge izy ty afaka ora vitsy rehefa aveo ihany azy indry dia mila miomanako eny ary raha andady koa mantsy dia tsy nisy dikany kory ny vitanany madama nyreto dia mantoky andry zary dia mondra efa misy fiaranatitra andry ao zay eny re madama nahoana koa ary zany ataony madama zany tsy fomba mihitsy manampitampoka ohatr'izao fa dia azy izay nahazo azy androany ary andraso tokoa aloha atsony dada sy neny dia asaina miomanaingana so tahary eo izay vao afa-barahako eo otry to tsy mandray telefona na hidadana ny neny fa misy inona ary zany efa tsy afaka miody akory ampilazandry zareo aleo raha nga elana tsiny fotsiny madama rehefa aveo hoe tsy azoko an telefona ny dada sy neny tokotanyity toerana manoloany ity zany le olona miandry ara araka le taratasy kely meny madama mba iza loatra ary zany olona mifanao fotoana amiko zany marina raha tsy mitobotoboka be zany foko zany ary aleo hiditra amin'izay otry mifatsy dada sy neny ve reo tazako mitsoro eo afoany zaridaina eo reo sady manao akanjo mihaja be zareo zany misy rozy mavokely marobe narafitra ho fo lehibe koa itsy afovoany itsy finona daholy ary ny dikan'izao dia mondra maka toerana eto aloha indry
ary ho aiza indray izao idady iny vetivety ihany ray izy dia hiverina eo e. oay fa tsy fanjava ve iny eloavan-dadalàlana iny hay tokoa moa efa fanjava ny fiantsony ty hamondra azy iny fa tsy sahaza tsony zandray marina ny saika ny vatompo fanjava ary tonga dia nandoalika tamin'ny tongotrila teto anatrehako ianao demondra eto anatrehan'reto ray aman-dreninao reto no ilazako aminao fa vonina ny akanao vady ho ravaka ny tokantranoko satria tiako loatra ianao tolotra anao marika izany fitiavako izany ty peratra ty ka manaiky ve ianao fanjava tena tsy namposiko manaiky ary fanjava manaiky no ravako ny tokantranonao oay sambatra ary demondra marian'izany tenao zany izany tena sambatra ary fanjava ka eo ary ampidiriko amin'ny tananao ty peratra ty eo ary fenao ty aloha dia enzana raha anao mise en scène tena tsy kopy mihitsy tsy mampino ohatra nyreny hoe voamaly ireny le rahantsika makotrokotroka be iny nefa fofiry volana ntsika aza moa ty feo ampiandrasana ny fahatongavan'le vahiny kely tsika sahadiko sady efa manana orinasantsika manokana koa ianao tokoa nge tokony tsy akatra ty ampiasana tsondry demondra tokony hamitsaka ny atrano amin'izay za koa ve moa dia vita asa be manao ao antsony fa dia makaty ihany aloha na dia hoe anohananao arakevitra fotsiny aza dia miaika anao mitsy aka fa ilozako vetivety aloha ndre fa mbola misy dosie tsy maintsy reviseko ihany koa mantsy ao mahazo toa ary iny ary sady oatra misy vady kely nitady azy izay koa tonga ao resiko angamba aloha dia anatona anao ihany raha misy zavatra tsy tapako tena fahasahirana ambeo ny azy mivady tonga ao fanjava tena mampalahelo ny talao mafy tamiko mihitsy angely madama teo mba handraisantsika azy ireo ato amin'ny orinasy reto aminao reto izany dosiany ie nyle madama ihany aloha ty ampelantanako ty fa le raha mise matsy tsy mbola niraisiko hoe botry fa tsy ary totaitra be ianao rehefa nandinika an'le sary eo amin'ny CV fa misy inona fantatro ty vehivavy amin'ny sary ty ry demondra zany namanao ve sa nraso hoe dinako any mihitsy dia aleo angamba tonga dia asaiko mandrosy ihany koa le raha mise manaraha hoe ianao raha mise andrekako eo to fanjava fa misy inona noatra mivalo arika hafahafa izany malalako ka tsy maninona ka fa tsy napoziko fotsiny hoe le tozy le olo tiako fahiny le namitaka sy nandratra ny foko ny vadin'le madama kely ahoana tsara ary enonao io tokoa ngeny everiko fa efa lasa nandray an'le madama kely vadiny sa efa avy nyresaka nareo lalina izany marina ka ohatran'izany nahazo anao izany koa ngeny tsy nahateo ry demondra tsy disiko hoe nieritrery fa tena le vehivavy nampitondra fahorinan'ny rahalahiko ny nambatosonao boraonao ioko inona tsara hoe ry fanjava zany vao hitako hatreo amin'ny rindrim-pitaratra fotsiny hoe izy dia tsy niditra izy indray moa tafatsangana avy hatrany vao nahatsinja saika hanokatra ny varavarana kanefa niemotra indray dia inona izany ny atao tojo mantsy nitady resaka tamiko fa nitsoahako fotsiny ane tsotra ny any teniko ry demondra raha ny amin'ny vehivavy eo fa ny fanapahakevitra momba ny tojo ny tsy haiko tsy mila nyo ato amin'ny orinasako na ny mijery ny tavany eo aza mantsy mampaharikoriko dia inona izany no lazaina andro zareo tsy tony mamaly faty ve zany ianao nga moa hanao inazy zao fotsiny lazainao hoe tsy mandray tsony ny orinasa fa efa feno ny toerana oay tena reto manantona antsika reto ary zareo ry fanjavako dia vitantsika tokoa moa izany tsy nandray ny fonan'izy ireo na dia nandadila teo alohantsika azy izy mivady ohatrany manenjika ihany mantsy izany eritreritra izany rehefa nandinika ary fanjava saza ho azy tsara endry demondra na ianao mantsy na ifanjava rahalahako samy efa niladilady sy ny taloha teo anatrehan'izy ireo koa fa nidinitsy regny lakalaka marina ny fiainana ka iza monina nampo hoe ho toy izao ny fitsimbadiky ny tantara nga misy hafa-mainy izany eto amin'ny ty fiainany ty ry demondra fa ny somary nampime sy nahatonga saina na ho ady ety hoe ny saraka tamin'ny vadiny avy izany izy ireo izao tafaraka izao
Ny andray le niveran'le vehivavy aho fanjavany nampomeako. Ka fanjava ngenao e. Fanjavako sao Zany tokoa kay moko. Fahajanony ihany aloha zany resaka zany fa ty vakansatsika telo mianaka ho any Suisse ty aloha zao ndeha homanany. Ny farana teo peratra ny stily nosoratan'ny Naasy sy Tokina, novelom'ny Antsaravaka, eo ny Mianjanireny, Anjariliva, niaraka tamin'ny Faly Rakoto ary Sinaizy. Roland Ramanatsonina ndray feo, Anjariliva ny Nanatotosa.